Haleluia. Amin'ny fifaliana lehibe no ara-panantsika rehetrarehetra indray androany to anatin'ny fananana misy anatiny antsika isaky ny zoma tahaka an'izao dia handray eo amintsika rehetrarehetra androany anatin'ny fandaharana hoe tsy mifankahita tafontsika fa samy tafahoana eto kosa nefa satria fanahy no miasa ny anaty kosa ny anatinao dia namangy antsika tsara ihany ho tafavory eto amin'ny toerana iray indray hiara hideran'Andriamanitra tsika ravana malala aminatsiarana ity andro androany ity tsika no fahasoavan'Andriamanitra tonga eto indray tsika androany no voninahitra Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra hiterazy hanokatra an'izao sabata masina izao amin'ny alalan'ny fiderahana sy ny fiankohofana anatrehana ametraka azo ambonin'ny zavatra rehetra ametraka azo tompo ametraka azo Andriamanitra tsy tompo Andriamanitra mahery ametraka azo Andriamanitra lehibe indrindra manerana ny tany sy ny lanitra ametraka azo Andriamanitra tsy misy fetra mandrakizay izany manokafantsika amin'ity sabata mahafinaritra ity indray androany mba tena hisandratra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra mba tena hisandratra eto amin'ity fandaharana ity Jehovah ao anatin'ity sabata ity amen izany no tanontsika eto androanitra fanamana tsy misy afa-tsy nanandratra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataontsika eto na ny fiderahana na ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra zaraina eto dia tsy misy tenenina anao afa-tsy hoe andramoka izao fa tena tsara tokoa Jehovah amen tsara Andriamanitra rarantsika raha tonga eto androany ny zavatra tsara dia mahafinaritra foana mahate hizaha mahate hijery satry foana eo amin'izany zavatra izany zavatra anankiray rehefa tsara dia tianao foana ny andeha eo amin'izany hijery an'izany andinika hiaina amin'ny tontolon'izany zavatra tsara izany haleluia ary tsy mahate hiala izany zavatra tsara izany fa satry hijanona eo amin'izany toerana izany fa za tena teteny aminao fa io Andriamanitra efa fahantsika io dia tena tsara io ary izany mahatonga antsika mbola tonga eto ny olona anankiray rehefa tsy mbola mahita Andriamanitra tsara dia mbola mahita zavatra tsara ny ivelany ihany izy tsy mbola mahafinaritra azy ny mijanona eo tsy mampangeta azy izany hoe andeha hideran'Andriamanitra sy hanokana fotoana ho an'Andriamanitra izany tsy mahangeta azy tsy mahampatery azy izany hoe andeha hanokana andro anankiray hivavahana izany satria tsy mahita izy hoe tsara izany tsy mahita izy hoe tsara io Andriamanitra io ozy izy hoe mbola betsaka ny tsara lavitra noho izany nahoana nanokana andro anankiray hivavahana izany nahoana nanokanako fotoana ho an'Andriamanitra izany ny zavatra ataoko aza mbola be dia be raha mampita zavatra hafa mbola tsara lavitra ozy izy ny fa ny olona anankiray mahatsapa fa tsara Andriamanitra dia tsy mety amin'izany tsy mihaona amin'Andriamanitra izany i Mosesy tsy nety taminy tsy mihaona tamin'Andriamanitra nanaraka azy tena ny tranolay mavesatra nitondra izany tranolay izany satria iny ihany no entina mitety ny toerana rehetra tany amin'ny tany hevitra tany tsy nanana tranolay anankifolo Mosesy na hoe isaky ny tonga eo amin'ny toerana anankiray izy dia manamboatra tranolay vaovao indray tsy mahita akora anaovana amin'izany izy fa ny tranolay tany amin'ny toerana voalohany ihany dia iny ny lanjaina dia hoentiny iny ka na dia mavesatra azy iny mety olona maromaro no milanja ny hazo mety olona maromaro no milanja ny tanty iny hoentina any amin'ny toerana iray indray satria tsy vitan'ny Mosesy ny manajanona n'iny eny amin'ny tany efitra ao aoriana fotsiny ihany satria fantany fa ao anatiny iny eo izy ny mihaona amin'Andriamanitra mety aleon'ny Mosesy aza nanadino zavatra hafa tany ivelan'ny tany mety raha very ny kapan'ny Mosesy tsy nampaninina azy izany fa ireny tranolay ireny ny fitaovana rehetra tamin'ireny tsisy naverany ho very satria lehibe tamin'izany hoe mihaona amin'Andriamanitra anatin'io tranolay fionana io haleloia ary tsy nety taminy fantany fa tsy fantany ny lalaka le raha tsy mihaona amin'Andriamanitra izy tsy hainy mitondra an'ireo vahoaka ireo raha tsy mihaona amin'Andriamanitra izy tsika ny havana tsy haintsika no mitondra ny fiainantsika raha tsy eo amin'Andriamanitra isika da tsika hiditra ao anatin'ny tranolay fionana indray androany manomboka ato anatin'ny fandarana anisan-draty mandrapatonga ny raha-pitso
apitra ariva, aleloia, hiditra ao amin'ny tranon'ilay feonantsika. Hisetroka eo, misy rahona eo, ny hahafantarany zanak'Israely fa ao Andriamanitra. Manatrika eo Andriamanitra dia misy rahona manandrify an'io tranon'ilay io, ary ny olona rehetra mahita an'izany avokoa. Tsika ihany koa androany mba hanana an'izany tranon'ilay feonana, ary mba hisy rahona ihany koa eo amin'izany tranon'ilay feonana zany. Aleloia, mba hisy eo koa Andriamanitra. Tsy ny vahoaka intsony no ahita, fa ny fahavalo no ahita. Ny fanaratsiny amin'ny rivotra no ahita, fa misy rahona eo amin'ny tranon'ilay feonana dia eo amin'ny fotoana, eo amin'ny toerana izay eonanao amin'ny Andriamanitra. Tsisy atahorana ravana malala. Manam-pitoniana ny zanak'Israely rehefa hita amin'ny vahoaka fa eo ny rahona dia milamina ny zanak'Israely hoe ilamina indray ny diantsika satria io Mosesy fa miara-miaona amin'Andriamanitra. Ianao koa azonao atao ny milamina ravana malala amin'ny fotoana azonao antoka fa eo Andriamanitra. Ny toerana voalohany toeran'Andriamanitra dia ny fiderana. Andriamanitra dia mitoetra eo ambonin'ny fiderana Israely. Aleloia, izany no ataontsika eto androany. Aza matahotra ianao fa tena hisy Andriamanitra tokoa hanatrika antsika amin'ny alalan'izany fideranan'Andriamanitra izany. Ary raha hanatrika ihany Andriamanitra, tsy any amin'ny toeran-kafizina hanatrika amin'izao fotoana izao. Tsy ho variana hijery ny mpanota mety manao ny adalany sy ny fahotany sy ny faharatsiana any ambadika any izy amin'izao fotoana izao. Tsy handany andro amin'izany akory Andriamanitra, fa raha handany andro Andriamanitra androany dia hiondrika izy hijery an'izay rehetra olona tena mitera azy marina tokoa, izay manandratra ny anarany marina tokoa, izay manome voninahitra azy marina tokoa. Eo Andriamanitra no hifantoka, eo Andriamanitra no hijery. Aleluia, anisan'izany ianao, anisan'izany ny tokantranon'io raha manaiky ianao androany hoe Jehovah malala, mba hanisanitrandrantanao koa ty tokantranoko ity, dia eo Andriamanitra no hitodika, ny mason'Andriamanitra hitodika eo amin'ny tokantranonao eo. Amen. Anao irana Kristy Shut up,
Eny Jehovah'Andriamanitra misaotra anao izay ny fitiavanao anay. Misaotra Andriamanitra satria marina tokoa izany hoe na inona no miseho ary na inona no miseho ary na inona no mbola hiseho eo amin'ny fiainanay dia tsy ahafoana ny fiderana eo am-bavanay izany satria zavatra tokana ihany ny fantatray fa soavanao natoy izao anay Jehovah'Andriamanitra. Tsy namalanay araky ny fahotanay sy ny faharatsianay zava-dehibe loatra ny fiainanay izany. Ikenay mety mandalo tokoa ny zavatsarotra mety mitrango eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Fa tsy azonay adinoina fa notahinao izay tao ambadika izany. Tsy azonay adinoina fa nitany fiainanay ianao. Velonay nasoa matsara izay Jehovah'Andriamanitra. Mbola nomenao anay ny sahaza. Mety misy olona teto narary fa mbola nomenao ny sakafo afaka nanatanjaka. Nazahoany hery. Eny Andriamanitra, na dia mbola nahazo fitsaboana koa azy, mbola fahasoavanao daholo izany rehetra. Misaotra anao izay efa tsy mba orina inona izay tamin'iny herinandro iny. Andrany ianao raha anontany anay, tafaverina eto amin'ny sabata masonao izay Jehova. Ka anontany anay ianao hoe nanahoana anareo tamin'iny herinandro iny? Mba nanahoana kay ny fiainanareo? Mba tanisao amiko hoe ny fiainanareo? Inona avy ny zavatra tsy ampy anareo? Inona daholo ny zavatra nahory anareo tamin'iny herinandro iny? Dia ny zavatra azonay tenenin'Andriamanitra dia mety ilaza ihany ny tsirairay hoe nisy tokoa ny nahory, fa nibetsaka lavitra dia ny nahafaly sy ny nahafinaritra. Nibetsaka lavitra dia ny fitahiana. Nibetsaka lavitra Andriamanitra dia ny fahasoavana. Aleluia. Indraindray izay tsy mahay mitanisa ny zavatra tsara mihitsy Andriamanitra. Fa matetika ny zavatra ratsy foana no mora tanisainay eo anatrehanao. Rehefa mandalo fahoriana na mandalo ady, dia mora aminay mihitsy ny mitanisa Andriamanitra. Manao lisitra Jehova. Hoe reto daholo ny zavatra nahory anao tamin'iny herinandro iny. Reto ny zavatra tsy ampy tamin'iny herinandro iny. Fa indraindray sarotra aminay ny mba manao lisitra Jehovah'Andriamanitra. Ny zavatra nitahiana ho anay Jehova. Fantatra enge fa tsy ho vita izany. Na hanoratra foana izay tsy ho vita, tsy ho ampy. Fa nefa kosa Andriamanitra, androany izay tsy ahitanisan'ny zavatra ratsy, fa ahitanisan'ny fahatsaranao. Fa na ininy David Andriamanitra ny nanoratra tao anatin'ny salamo, manao hoe misaorany Jehova ny fanahiko raha misy adinonao ny fitahiana rehetra satria nahoana. Matetika ny fanahy dia mora manadino, matetika ny olona dia mora manadino ny fitahiana ataonao anay. Fa nosoratany ny azy mba ho voarakitra ao anatin'ny salamo, ka tsy ho adino mandrakizay Jehovah'Andriamanitra. Nobaikony hatramin'ny fanahiny manao hoe aza misy adinonao ny fitahiana rehetra satria fantany fa ny olombelona dia mora manadino ny zavatra tsara.
fa mora mandray ny zavatra ratsy ary reny foana matetika no miferimberina Jehova. Fa androany Andriamanitra misy olona eto tonga, olona vitsivitsy tonga Jehova, hitanisa ny fahatsaranao. Anisan'izany zahay rehetra ny anatin'ny tokantrano any izay manaraka an'izao fandaharana izao, tsy mba hitanisa ny zavatra ratsy fa hitanisa fa Andriamanitra tena tsara ny Andriamanitra. Tsy namala ny araky ny faharatsiana sy ny fahalotona tamin'iny anemana iny, izay rehetra nalehanay mety napetipetina anay avokoa, izay rehetra reny ny sofre napetipetina anay daholo, izay rehetra hitany masonay nandoto anay daholo, izay rehetra nytenen'ny vavanay tsy araka ny sitraponao daholo, fa tsy nisy nahamalinao anay zany na dia iray aza Andriamanitra. Ka tonga taminay ny kapoka mamaivay satria Andriamanitra manasazy ianao tsy Jehova, fa Andriamanitra tsara ny Andriamanitra. Ary terainay amin'ny androm-piainanay rehetra satria mendrika anao zany fiterana zany. Amen Jesosy. Ny Andriamanitra iloko, Andriamanitra fitiavana, tsy Andriamanitra masika mpanasazy, tsy Andriamanitra mitoko, tsy mpanavaka foko, tsy mpijery harena na fiaviam-pirenena, fa ny Andriamanitra iloko antra sady nonena, ka ny olon rehetra ahazo azy. Tsy mpizara lahelo, tsy namorona helo, fa izy no fitiavana. Ny Andriamanitra iloko, tombony fahendrena, te hanova zay ratsy mba tsara, tsy mba faly manjerana, revolutionnera, mamarina trano ireo maditra fatany. Ny Andriamanitra iloko, Andriamanitra fitiavana, tsy mba mila takalo izara, ny mandray izay omeny no hany fandreseny, fa izy no fitiavana. Andriamanitra iloko, Andriamanitra fitiavana, tsy mba mila takalo fa mizara, ny mandray izay omeny no hany fandreseny, fa izy no fitiavana. Amen Jehova. Fitiavana ianao Andriamanitra, fitiavana daholo izay rehetra niteneninao Jehova. Ary na mbola niteny taminay azy ianao hoe za malala ny hevitra heverana anareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Olona ny eritreritra loza no miteneninao an'izany. Olona ny eritreritra tokoa fa tena loza no manjo azy, fa mbola niteneninao
hoe manana ny hevitra eferana anareo zany mafantatra haleloia hitako ny lalana fa hitondra fiadanana zany fatsiloza satria Andriamanitra tsy mba manolotra fahoriana ho anay ny Andriamanitra Andriamanitra mampianatra anay isanandro mampianatra anay mba hiaraka aminy mampianatra anay afantatra anazy mampianatra anay ho tia azy haleloia mampianatra anay anaiky azy amin'izay rehetra tiany atao eo amin'ny fiainanay amen Jesosy isaoranay anao daholo androany na ny soa na ny ratsy isaoranay anao daholo androany na ny fifaliana na ny mety alahelo isaoranay anao daholo androany ny zavatra rehetra Jehovahandriamanitra fa mahasoa anay reny mahatsara anay reny haleloia hanomezanay voninahitra anao zany Jehova mety izy ianao isandatra eo amin'ny fiainanay mety izy ianao andray ny toerana ambony eo amin'ny fiainanay misandrata Jehovahandriamanitra fa mendrika anao zany toerana avo indrindra izany mendrika anao zany Jehova haleloia amen Sei kunyangina fatena resino nata Azao Mamela chairo kasiya darana natao Tia Matsapan fita wanawai Mama ifitsapana Mana chao zainunarana Anifira wai Soro kono injira tupo Mania mutia sija kafon Fantenu de adanau Labora mutia de chao Fero nati zawai Ikiti sarasarana ni tantarana wai Ikiti sali Fani fasabalana Tuzoade Tornando maduri ma vez Chindira no lado da tu No filho E fissarana a minha Um beijo na Me faz Na lembra fagagana Desanas a tu se tua Manejando sem larana Caminhando por mar E a pizza E no fora falando Não se acessível da fome Fanteiro de avião Labora mundo se arranjar Fero na prisão vai E que te sarasarana E tantarana vai E que pisari Fani faça balão Na prisão vai Mãe fica clara Mãe tchau zelana Anifina vai Sora quando vindi Sarasarana ni tantana na wai Não anuncia assim de fome fazendo não Não anuncia na tchau Quero na prisão E que se sarasarana ni tantana na wai
Ciprisani, fani fa sua balana, Halleluja. Miderany Jehova fa tsara izy. Eny mandrakizay ny famondram-pony. Aoka ny Israely anao hoe mandrakizay ny famondram-pony. Aoka ny taranaka Arona anao hoe mandrakizay ny famondram-pony. Aoka izay matahotra any Jehova anao hoe mandrakizay ny famondram-pony. Tao akaterena ny tsoko any Jehova, dia namaly ahy Jehova ka nampahalalaka ahy. Jehova ny miandany amiko ka tsy atahotra. Inona no azon'ny olona atao amiko? Jehova ny miandany amiko sady mamonjy ahy, ary izaho ho faly hita amin'izay mankahala ahy. Tsara ny mialoka amin'ny Jehova noho ny mialoka amin'ny olona. Tsara ny matoky an'i Jehova noho ny matoky ny mpanapaka. Ny firenena rehetra manodidina ahy, fa ny anaran'i Jehova no andringanako azy tokoa. Ny tangorona taniko reny, ny tangorona taniko, fa ny anaran'i Jehova no andringanako azy tokoa. Nanodidina tahaka an'ireny tantely izy, voavony tahaka ny afo-tsilo izy, fa ny anaran'i Jehova no andringanako azy tokoa. Nanosika mafy ahalavo ahy ianao, fa Jehova no namonjy ahy. Jehova no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy izy. Ao andahiny marina ny feo miobo noho ny famonjena. Ny tanàna kavanan'i Jehova mampiseho hery. Ny tanàna kavanan'i Jehova te misandratra. Ny tanàna kavanan'i Jehova mampiseho hery. Tsy ho faty aho, fa ho velona, ka hitory ny asan'i Jehova. No fahaizan'i Jehova mafy aho, nefa tsy natoro no amin'ny fahafatesana. Voay ny vavahady ny fahamarinana. Hiditra eo aho, ka hideran'i Jehova. Ity ny vavahadin'i Jehova, ny marina no hiditra eo. Hideranao aho, fa efa namaly ahy ianao, ka efa famonjena ahy. Nivaritra ny lavin'ny mpanao trano, no efa tonga fehizoro indrindra. Avy tamin'i Jehova izany, ka mahagaga eo imasontsika. Halleluja. Amen. Jesus tu fez
Halleluja. Hiteran'i Jehovah amin'ny foko rehetra eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy. Miantra sy mamindra fo Jehovah, manome hanina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olona, tamin'ny nanomezany azy ho lovany jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra, mitoetra mafy mandrakizay doria ireny. Fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana, manatitra fanavotana ho an'ny olona izy. Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy. Masina sy mahatahotra ny anarany. Ny fahatahorana an'i Jehovah ny fiandoham-pahendrena. Fahalalana tsara nananan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Halleluja. Amen.
Tsaronany afan'izany izany tany amin'ny 20 taona lasa tany amin'izany izay mbola vao nanomboka nanompo an'Andriamanitra dia tao anaty fiankofana taritin'ny mpanompon'Andriamanitra izany izy izany tamin'izany ary nanamarika anay tao anaty fiankofana mihitsy hoderainy ianao Andriamanitra. Aleluia. Dia isaorana Jesosy fa mbola andreto hatramin'ny taony androany mandraka androany mbola eto. Aleluia. Mbola mamerina n'izany izy izany anatin'ny fomafanany hoderainy ianao Andriamanitra. Sandratray hodoria. Aleluia. Mandrakizay nge Jehovah zao fiterananao zao. Mandrakizay ho avy ny fotoana hiakatra eo tendrombohitra masina ny olo-masina rehetra, ny olom-bovonjy rehetra. Hanao inona ny olom-bovonjy? Hiady amin'ny devoly ve? Tsia. Hiatrikady ve? Tsia. Hitomanina alahelo ve? Tsia. Hiakatra eo tendrombohitra masina hibanjina ny voninahitra Andriamanitra mamirapiratra. Aleluia. Fa tsy misy tahaka an'izany. Tsy maintsy mivoaka ho azy ny fiderana rehefa amin'izany fotoana izany. Tsy hanentana antsika akory ny anjely hoe ndao hiteran'i Jehovah isika. Miraha mafy ho an'Andriamanitra. Asan-dato ny feonareo dia deraho izy. Tsia. Tsy mila fanentanana izany. Fa ny zavatra ho hitan'ny masontsika fotsiny mamirapiratra ny voninahitra Andriamanitra. Lehibe ny fahatsarana amin'izany toerana izany. Dia mivoaka ho azy ny fiderana. Mivoaka ho azy ny fanandratana. Mivoaka ho azy, mikoaka ho azy, manandratanana ho azy satria tsy misy zavatra hitantsika intsony afa-tsy ny voninahitra Andriamanitra izay lehibe dia lehibe sarofatara. Ary zavatra tsy mbola hitantsika hatramin'izay ny ainantsika fa ho hitantsika mandrakizay. Dia hivoaka ny fiderana amin'izany fotoana izany. Dia azagaga ianao fa lasa ho mpamorona fiderana daholo tsika rehetrarehetra. Tsy hisy hoe tanina intsony amin'izany, tsy hisy hira ho alefa intsony amin'izany, fa ho lasa mpideran'Andriamanitra ho azy tsika rehefa tonga any satria mahita ny voninahitra Andriamanitra. Izany ange ny faniriantsika, izany ny tanitsika. Eto isika mbola voafetra. Zarana mba manana fotoana kely ahafahana mekoaka, ahafahana mideran'Andriamanitra. Kely dia kely ny fotoana. Ary na dia mideran'Andriamanitra azy tsika, mbola fahatsapana ny tsapantsika ny anatintsika any. Mbola kasika ny rentsika, fa ny masontsika mbola tsy mahita ninninina. Fa amin'izany tsika ahita miharihary, ny masontsika ahita, ny fontsika ahatsapa. Aleluia. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miharihary rehefa tsy misy zavatra ho takona amintsika intsony amin'izany fotoana izany. Raha hideran'Andriamanitra tsika ka hiteny amin'izany hoe lehibe ianao Jehovah, endre ny voninahitranao, endre ny hatsaranao, endre ny fahamarinanao, endre Andriamanitra izany fahalebiazanao. Tsy zavatra nofinofy intsony izany, tsy zavatra eritreretina sy saintsaina, fa zavatra hitan'ny maso hatrehantsika tsirairay avy. Za maniry an'izany, tsy haiko ianao, mino fa maniry an'izany koa ianao. Raha misy zavatra iriko indrindra ao anatin'ny foko dia izany zavatra izany.
hoe Jehova ho avy ny fotoana tena anatrika anao mihitsy dia hiterana etitsika efa tia mideran'Andriamanitra ry havana malala fa tsy ampy antsika fa tsy ampy an'Andriamanitra koa ozy izy Andriamanitra hoe mbola tsy mahita naharynareo efa zao ny ataonareo ho avy ny fotoana hahita nahanareo reo. Haleloia, amen Jesosy. Tia avy mideran'Andriamanitra ianao, mbola saintsaina aloha fa mbola zay ny azonao atao e, mbola saintsaina, mbola tadidio aloha zay nataony tamin'ny fiainanao, mbola saintsaina izay voasoratra momba azy, hatreo ihany aloha mbola azontsika atao ho avy ny fotoana nyavana miariary ao anatrehantsika izany Andriamanitra lehibe goavana tsy takatry ny saina izany. Amen. Dia ho falitsika rehetrarehetra eto fifaliana, orakora-pifaliana voalazany tena Andriamanitra fa hivoaka tahaka ny zanak'omby mifatsika amin'izany fotoana izany. Afaka avokoa ny fatokatotra rehetra, afaka avokoa izy rehetra nangejangeja fa ho avy ny fotoana tena hivoaka-pifaliana tsika rehetrarehetra eto hiteran'Andriamanitra amin'ny feo mahery. Haleloia, amen Jesosy. Misaotra anao zay Jehovahandriamanitra, mafana ny fonay amin'izany, mafana ny anatinay ihany amin'izany, ary satrinay foana hideranao satria fantatray Andriamanitra fa izany no iainanay any amin'ny fotoana ho avy ianao Jesosy. Iaina an'izany voninahitra ao miariary eo amin'ny fiainanay izany izay. Ho anao ny voninahitra Jehova, ho anao ny dera Jehova, mety eza hisandratra Jehova, mety eza hisandratra eo amin'ny fiainanay ianao fa tsara indrindra ny Andriamanitra. Haleloia, amen. Izay ny fotoana antsika teto an-trany ho an'Andriamanitra foana ny voninahitra ny amin'izay rehetra nozaraina tetiteny. Antsika rehetra kosa ny fiadanana, ho an'ny olona ankasitrahany ny fiadanana ameno ny fiainantsika tsirairay. Samy manao sabata mahafinaritra feno fitsarana sy fahafinaretana indray ao anatin'ity sabatany Jehova ity. Ila anankiray farana hivanaovantsika veloma amin'ny herin'antsika eo raha mbola tsy tonga Jesosy dia eo anety foantsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Haleluia. Salina di Chailanga, eu li tumbu, Fizia di Tarangana, Rosella Israelotu, Fizi tu Jazuantuka, Sila Maritaka, Fizi Nuvantu Fanzika, we find Shalala Jazzy, we find Sela, they want me.
Fifalina di fianana, fareu di tumbo, crisi agitarana, la sera rizaimontu, crisi tu già suantuka, sino manitaka, crisi nuvantu fanziglia, che hasia matera, andavi fare chiamare giasi, mi fare sera e uomini, e se ieri andavi lui, crisi mangiata in panzata, analizzare. Fifalina di fianana, che fareu di tumbo, crisi agitarana, la sera izaimontu, crisi tu già suantuka, sino manitaka, crisi nuvantu fanziglia, che hasia matera, andavi fare chiamare giasi, mi fare sera e uomini, e se ieri andavi lui, crisi manzata in manzata, andavi fare chiamare giasi, mi fare sera e uomini, e se ieri andavi lui, crisi manzata in manzata, analizzare. Saron tutto, saron nella tutto, isin panzaka ni panzaka, di reina ni narani, di fallina ni yara kamni. Fiambenana arahinao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana.
Tahin Jesosy pasitera mianakavy dia manonona fiadanan'ny tompo ao amintsika rehetra izay manaraka vavaka fiambina. Dia mbola hiara-mivavaka resaka ny mboantsika amin'ny fotoana. Ry tompo Andriamanitra renezan-danitra tsara indrindra ao mbola faly misaotra mitera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay satria lehibe ny fitiavanao. Misaotranao mbola nomenao tombon'andro lehibe, mbola narovanao nandritra ny tontolo andro iny Jesosy anomenao fahasalamagna tanjaka hery. Tsy nierinay izany Jesosy fa ny fitiavanao fa mindramponao taminay tsirairay avy. Ankehitriny Jesosy mahalalo ifonanay ny zavatra rehetra nataonay nandritra ny tontolo andro iny tsy fanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy mamindafo aminay mamelany helokay. Diovo amin'ny ranao izay nalatsako izay, diovo ny fofanahy sy ny sainay. Aoka ny ranao ikorina avy an-tampondio hatrany am-paladinay tsirairay avy. Ankehitriny Jesosy mahalalo tondra mbavaka amin'izao fandaharana izao. Tonga eny mpanomponao hitondra ny teninao sy pasitera melabelatra. Tendreny lelany Jesosy aoka ianao hanokatra ny vavan'izy ireo mba ahafahan'izy ireo hamita ny hafatra ao aminay tsirairay avy ary hanazava ny tianao hampita aminay tsirairay avy amin'ny teninao masina. Ary zahay mpiainy koa Jesosy mahalalo, ataovy mpiainy mpankatoy fa tsy mpiainy mpanadino. Aoka Jesosy mahalalo indesinay hamakivaky ny fiainanay izay ten'Andriamanitra izay hoentiny mpanomponao amin'izao fotoana izao. Ararovy koa Jesosy mahalalo ny connexionnay ny fitaovana rehetra izay ampiasainay indrindrindra amin'ny foben Jesosy rakofa amin'ny ranao Jesosy mba tsy ho voahelingelin'ny devoly. Ary aoka ny fanatrehanao Jesosy hanjaka eto amin'izao alina izao. Ary raha mbola misy eny an-dalana Jesosy mahalalo maniry hanatrika izao vavaka izao, anao nafaingana ny diny Jesosy mahalalo mba ho tonga soamantsara. Ary izany vavaka izany Jesosy dia apetraka eo am-pelatananao raha misy mahasoa nefa tsy voatenin'ny vavanay Jesosy hainao natanteraka izany. Misaotra raha io. Halleluja. Amen. Halleluja. Dia fifaliana lehibe indray raha valantsika rehetrarehetra ry havana malala amin'izao fotoana izao. Fa alibendray ny tenako mihaona aminao eto androany dia manonona fiadanan'ny tompo amin'ny isan-tokantrano isambatan'olona dia ny tanan'Andriamanitra ane hikasika antsika tsirairay avy indray dia arapaintsika rehetra natratra an'izao andro sabatan'i Jehova izao dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika androany ary azo hery tanjaka sy hery ara-panahiny ianao ao anatin'izao fandaharantsika izay raha antsika eto androany izao lasany ambavy malala. Androany aloha tonga miaraka aminay dia tenanao hoe tsika sendratsendra koa nahatongavinao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary raha tonga eto ihany ianao dia araroty izao fotoana izao ahafahanao manovo hery fa ilaina ny tenin'Andriamanitra. Tahiny Jesosy Andrenia Suzel Suisse, Jesosy mpandresy Madagasikara, Vertsavaky Koety, Marina Tiana Canada. Sotra betsaka ny ranambavy razana soa sy vita anatin'izay vavaka ho an'ny fanombohana izay Jesosy hamaly fitianao mitovosa sy mitovo fa soavana hatrany hatrany dia mahiriza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluja. Ary ty zany de Madagasikara, France kadaka malala, France Emirats Rodriguez, Arabie Saoudite, Miarandre malala, Allemagne, Itody Raounso, France, Razanaso Sylvie, Koweity, Andrenia Suzel, Suisse efa teneniko teo, e tonga soa, Hortensine, Koweity, Angelina Diamant, Chine. Ta iny Jesosy tsika menakavy, halleluja, tonga soa nareo ary dia mahitatra amin'ny farany atindray sasany eo mbola irahantsika eto indray manomboka eto vidiny ny anjara mampiona isorana mampiona tanatin'izay misy sandrata izay manomboka ny vavaka fiambenana antsika amin'izao fotoana izao. Ty misy tsodrano meko anareo androany. Ta Jesosy Soameva, Marina Tiana, Maria Angela, ta iny Jesosy tsika rehetra ny tsodrano antsika androany dia salamo 7:70 andininy 5:20 ka hatramin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 7:70 andininy 5:20 ka hatramin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy mifaky manao hoe iza no any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola fahadolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, ariganao izay rehetra mijangajanga mafoy anao, fa izah dia ny akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ianao Jehovah Tompo nataoko ariko mahilaza ny asanao rehetra ao. Halleluja. Amen. Zany ny tsodrano antsika androany. Fiainana rakoto France Noely Sonomenjanahary. Androany vitako teto Noely Sonomenjanahary. Raha ohatra mba azonao lazaina hoe iza moa ny toerana misy anao
dia mba hotsarovanay amin'ny manaraka rehefa tonga eto ianao. Fa androany efa nahita Noel menjanany dao irary soazy tsika iraba azy fa androany tsika vao nahita azy. Tsika mbola miala France ko Daniela Belgique na miarina na France Lovlitina France Alléluia soa meva France Marie Angela Dubai tonga soa sika rehetrarehetra Alléluia mahereza daholo. Zao ary ny ataontsika aloha manao hira anankiray tsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra sika aoriana ny tiry ity. Ka nareo ny angatahako ny hira inona ny hitanareo hira hoe mendrika ataontsika amin'izao hidirantsika amin'ny andro sabata izao. Alléluia. Dia andao ataontsika izany. Dia izay manohatra hira voalohany eo sy hira voalohany mendrika ny tsy ho frera aloha zany voalohany indrindra. Inona hira tianareo dia ataontsika izay a. Erikaraky France tonga soa tainy tompo a. Alléluia. Merci be anjana Arabie Saoudite Jonardaria Koweït Liban tonga soa ihany koa. Amen. Raha tsy hanolotra hira nareo dia izany hanolotra hira ary. Mafanafana ve ny hira? Hotsika no hiran'ny pasteur Jocelyn. Io koa mbola hiran'ny pasteur Jocelyn koa io raha ny hirana bavimbaty anay io. Raha misy hira hafa koatra mafanafana sy mananao satria voentsika no hiran'ny pasteur Jocelyn dia io zao misy hira vaovao miaro fanekeko. Jesosy koa zao mifanaraka amin'ilay tsodrano teo. Ndao io ny ataontsika miala siny aminareo fa le andro Jonathan io ny ataontsika. Satria io mifanaraka tsara amin'ilay tsodrano teo io. Ao miala siny anareo izay nanolotra hira fa za mahita hoe tena io tokoa mety amin'ilay mifanaraka tsara amin'ilay tsodrano teo. Alléluia. Dia andao ary ataontsika io hira io. Saotra ny Jonathan nanolotra an'ilay hira. Ataontsika amin'ny fotoana aoriana le hira nangatahanareo hira vaovao nangatahan'ny Rodriguez io. Andao ary ataontsika ary io hira io meno finaritra. Ao aoriana tirity dia afaka mijoro vavolombelona tsika rehetrarehetra. Inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Inona ny zavatra mba azonao hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra androany ka nataony tamin'ny fiainanao? Andao ambarantsika izany, andaontsika hijoro vavolombelona, andaontsika hanome voninahitra n'Andriamanitra. Za androany dia izao. Fitaiko haingana be zany ny asako an'keo. Dia tokony raha amin'ny 12 dia amin'ny 1 sasany dia vitako ny asako satria ny tena marina zany rehefa nambarana dia za ty tokony nandeha lavitra be androany. Tokony nandeha lalana adiny 4 ny anaty tao aminay misy asa tsy maintsy tokony ataoko. Adiny 4 mandeha, adiny 4 miverina. Adiny 5 zany hoe raha nandeha zany ny ala tamin'ny 12 dia ohatrotr' izao vao tonga ato an-trano. Dia kamokamo aina zany hoe zoma fandarina soasanatria tsy tratra. Dia zao andiniky hoe Jesosy andeha ve sasa tsy andeha? Anao tahaka ny Davida ary nanontany an'i Jehovah hoe hoenjehako va ny jirika? Dia hoe Jehovah hoe andana enjeo fa ho tratranao. Dia zay Jesosy andeha ve sasa tsy andeha? Salasala teo no famantaranao azy Jesosy andeha sa hijanona. Halleluia. Tonga ny tena tonga ny famantarana, tena tonga ny famantarana tonga dia tsy nandeha. Ary za le tsy nandeha io tahin'ny tompo. Halleluia. Nisy fitahina tonga nanantona fotsiny tato an-trano. Nefa le fitahina tokony nandehanako any amin'ny adiny 4 le adiny 4 le adiny 5 zany sur route. Tena hoy za hoe tena aterin'Andriamanitra ato an-trano ny fitahin'Andriamanitra. Dia faly be analamina ny programako androany. Dia ohatry ny hitako eto mihitsy raha tsy nangataka ny tolotsaina sy ny famantarana dia lalana hafa mihitsy ny andehanantsika amin'ity fiainantsika ity fa tsara Jesosy. Alléluia. Andao ary isika henira dia nareo anjaranareo zao tahin'ny tompo aloha Elizatsiala Madagasikara dia mampionona France ny Anamainso Italia na Simi Koweït Asan'ny Apôstôly Madagasikara Tsinamboramielona France. Alléluia. Andao ary atao le nangatahany Jonathan dia aoriana izay tsika tonga dia hiditra avy hatranintsika amin'ny tenin'Andriamanitra meno finaritra daholo ary.
dia fo fa izao dia saiko ny plisa zany tongotro saiko solahy fankadiko satria miarina mireare aho raha nahita fiadana ratsy fanahy izanao eny an-danitra ary tsy misy ety ambony tany reko tahakanao fa na dia levina aza nofoko sy ny foko dia mbola vatana ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary iny very izay lavitra anao ary inganao izay mafoy anao Halleluia. Saotra an'Andriamanitra sika amin'izany izy zany hitra amin'ny toro-tenitsika rehefa avy eo andolontsika hamaky fitsinona vavolombelona fa mamy ny fitsinona vavolombelona izay ataonareo. Amen. Lasoloha ary mantsika eto ny toriteny Lasoloha fa dia mantsika eto ny toriteny. Halleluia. Mamaky fitsinona vavolombelona amin'izay ary tsika hitra amin'ny toriteny rehefa mampionana ny itsony tondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Ozy marina atinay isaon'Andriamanitra fa nilamy mahazatra izy nataoko androany anakelino ihany vakitsika tsy izy rehetrarehetra ary nataony nahazo tombonandro sy salama hatrany. Orana vaviliana hoe halleluia. Misaotra an'Andriamanitra be fa tena nilamina tontolo andronay ny farina nafinaritra ny anemana ty anemany ty tsy isy asa taraiko vita soa daholo vita tsara daholo. Misaotra azy ihany koa fa dia tafahoana somatsara toatrano indray izay mianaka voninahitra ho azy irery ihany nanome hery sy tanjaka ary fahasalamana afaka anao izany. Amen. Halleluia. Voninahitra n'Andriamanitra irery ianao izany mba vitody fa mbola meny tombonandro sy fahasaovana hatrany izay menakavy kely ary tonga soa eto amin'ny fandarana lehibe Jesosy. Amen. Hoy nardary aho hoe ny tontolo androko androany saorako andopa feny fifaliana mena madamalamba sikiraro bone ariva tena andeha nivoaka zareo na velan'ny trano fa levea satria afaka manaraka vavaka fimenina misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Hoe be mely soabe anjana hoe misaotra Jesosy asako tatoato tena nafinaritra be ary vita tsara ny asako androany. Amen. Faranako amin'ny Suzel. Halleluia. Dia regny Jesosy fa nisy dossier important maromaro nandrasana efa ela zay dia tonga daholo izy androany dia nitahiny Jesosy koa ny tontolo androko androany sady narovany
tsy nome zay rehetra nylainay zay menakavy androany. Alleloia, voninahitra dia averinao an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia, amen, halleluia. Fararako amin'ny moari hortensine zay eto ambany eto manao hoe diraiko Jesosy fa mbola afaka manaraka vavaka fiombenana no ny fandaminana tontolo andro androany nahafinaritra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluia, amen. Misaotra anareo rehetra, misaotra anareo rehetra mitondra an'izay fijona vavolombelona mamy sady nahafinaritra be zay fa dia Andriamanitra manakay fahasoavana no amaly fitianareo. Halleluia, tamin'izay rehetra nataonareo. Amen. Zay ary no ela fa andosika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha isoarany baibolinao dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Vavaka maraina maly moa no hiditsika androany dia mino finaritra tsika rehetrarehetra tahian Jesosy daholo. Vita ny toro-teny mampionina dia mamelapelatra tonga eto indray mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra taka ny mahazatra ihany. Tahian Jesosy ary mampionina anao avy hatrany ny fitenenana. Halleluia, amen. Zay ten'Andriamanitra ifampahelezantsika indray androany n'Andriamanitra fofo ihany izay andehanantsika indray ahery an'ity tontolo andro ity. Ao Marika no vakintsika androany. Marika toko 2 andiny voalohany hatramin'ny 12 vakintsika. Marika toko 2 andiny voalohany hatramin'ny 12 izay hitantsika ihany koa izany ten'Andriamanitra any Mateo toko 7 sy ny amin'ny Luka toko 15. Eto amin'ny Marika no vakintsika androany. Ny solamandry dia mivakotra izao amin'ny anan'i Jesosy manao hoe ny nahasaran'i Jesosy andran'Elina nararin'ny paralysisa tao Kapernaum. Halleluia. Io ny ten'Andriamanitra amin'ny anan'i Jesosy. Ary noho niditra tao Kapernaum indray izy rehefa afaka andro vitsivitsy dia fatao an-trano izy. Ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerana intsony na dia tena alohan'ny varavarana azy. Ary izy nitory ny teny tanina. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralysisa eo aminy izay nolanjain'ny efata. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny habetsahany vahoaka dia nanesorana ny tafon'ny trano nitoeran'i Jesosy. Ka noho efa voasokatra dia nampidinina teo amin'ny fandriana izay nandrin'ilay marary ny paralysisa. Nampidinina teo aminy ny fandriana izay naran'ilay paralysisa. Ary Jesosy no nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe anaka fa velona eloka. Ary nisy mpanorada-rana sasany mipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe nahoana ilay ity no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza ny mahavela eloka afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalalany tao amin'ny mpanahany. Ary nieritreritra izay tao am-pony izany tao am-pony ireo. Dia hoy izy tany, nahoana nareo no mieritreritra izany zavatra izany eo am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa ny manao amin'ilay marary ny paralysisa hoe voavelany eloka ao sa ny manao hoe mitsangana dia tao ny fandriana ka mandeha? Fa mba ho fantatrareo ary fa izany zanak'olona fa ny zanak'olona manana fahefanety ambony tany amelaela. Lazaiko aminao hoe izy tamin'ilay marary ny paralysisa mitsangana dia tao ny fandriana ka modiany an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriana niaraka tamin'izay ary niala teo anaty tranon'ny olona rehetra. Dia tanahazo izy rehetra ka nankalaza n'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izao izahay. Halleluia, amen. Vavantsika loatra izany tantara izany tantaran'ilay lehilahy anankiray izay marary ny paralysisa. Dia atao anatina trano anankiray izy Jesosy dia tahaka ny mahazatra dia tory teny izy ary tomefy ny olona. Sady feno olona tao anatiny, ny feno olona dia ivelany ny manodidina dia tonga avy any ilay lehilahy marary ny paralysisa. Toa ohatran'ny tara-fahatongavana tsy niazakazaka milona nanenjika ny toerana tao anatin'ny trano fa toa ohatran'ny efa tonga taty afara taty aoriana
fa saingy izao rehefa tonga teo ireo olona ireo dia tena nahita tokoa fa tery ny lalana, ety ny lalana, anefa tsy maintsy tonga eo amin'i Jesosy ty lehilahy ty izay vao sitrana, tsy azo tonga eo anatrehany io izay vao sitrana satria Jesosy no ilain'io lehilahy io. Ny mahita an'i Jesosy, ny hita an'i Jesosy eo akaikiny eo, hitan'ny mason'i Jesosy no ilain'io lehilahy io izay io vao handray fanasitranana. Nampalahelo be ty lehilahy ty satria izy nalemy. Fa ny zavatra nahafinaritra nefa dia izao, nanana tombony izy satria nisy lehilahy anankefatra nilanja azy, lehilahy matanjaka. Ireo lehilahy anankefatra ireo no herin'ity marary ny paralysisa ity. Izy efa tsy mahavita ninina intsony, izy efa malemy, tsy afaka manao ninina izy rehefa namalama. Mazava ho azy fa raha ny herin'ny tena dia tsy posibla mihitsy zany izy hoe tonga eo amin'i Jesosy izany, tsy posibla izany. Ary na dia tsy tome folona azy, na dia Jesosy rery aza ny eo amin'ny toerana anankiray fa izy ny andeha hoeny dia tsy posibla mihitsy izany satria izy malemy, satria izy efa reraka, tsy afaka manao ninina. Fa ny herin'ity lehilahy ty dia ireo lehilahy efa daza nilanja azy ireo. Fa rehefa teo kosa nefa ilay efa da ny havana malala dia ohatran'ny posibla daholo indray ny zavatra rehetra. Haleloha. Ohatran'ny hoe na dia zavatra tsy eritreretina ho posibla azy. Tahin' Jesosy Jean Edino, haleloha. Faly be izay mahitanao tonga soa. Amen. Na dia zavatra efa hoe tsy eritreretina ho posibla tsony aza indray nefa mitety dia lasa posibla satria naniny teo ireo efa da. Ireo efa da izay nilanja ny fandrinan'ity lehilahy ity. Ary tsy maintsy efa da ilay izy satria mavesatra ingely avan'izany lehilahy marary ny paralysisa, mavesatra ingely avan'izany. Raha telo lahy io dia tsy ampy, raha roa lahy io dia tsy ampy, raha ray moa dia efa tsy ampy. Fa tsy maintsy efatra satria ny roa lahy ery amin'ny lohany dia ny roa lahy ety amin'ny tongony. Dia feno tsara ny filanjana azy. Haleloha. Afaka bataina tsara izy satria olona efatra matanjaka no mibata azy. Amen. Araka ny teniko anao hoe nanana tombony ty marary ny paralysisa ty. Betsaka marary ny paralysisa tamin'ny fotoana io, tany anatin'ny tokantrano tany, tany anatin'ny fiainana ny fiarahamonina tany. Betsaka ny olona mety marary ny paralysisa, malemy, tsy afanetsika fa saingy indrisy nampalahelo fa tsy mba nanana ireo efa da ireo izy. Tsy afanetsika, tsy afaka nanao ninina fa tsy nanana efa da mitondra azy rehefa namalala. Satria voalaza ny ten'Andriamanitra fa rehefa tonga teo ireo efa da ireo mitondra an'ity marary ity dia ireo no nanao ny hetsika rehetrarehetra. Rehefa hita fa fefika ny lalana, tsy misy olona ny ahafahana mandeha, ny olona tsy hanome lalana rahateo dia nitady ny fomba rehetra ireo efa da ireo hoe inona no ataontsika mba ahafahantsika mampidina an'ity marary ity eo amin'i Jesosy. Dia ny hevitra ireo efa da ireo dia lasa izy niakatra teny ambony tafo dia nentiny teny ambony nasorina aloha ny tafo, nanomboka nanala ny tafo tsikelikely. Ny zavatra mahavariana dia izao, tsy misy tenin'Andriamanitra mihitsy teto voasoratra hoe bedra zareo nanala ilay tafo. Tsy misy mihitsy hoe tezitra ny tompontrano satria nisy maina ny tranony ohatra. Fa dia nandeha ho azy fotsiny ohatrany hoe mahavariana, ohatrany hoe nanana fahefana izany rehefa efa da rehetra, tonga dia nandidy fotsiny izao izy nanapaka hoe esory ny tafo. Haleloha. Izay tsy tafo tranony akory, tsy tranazy fa ohatrany hoe
olona tonga dia manana fahefana, tonga dia tsy matahotra ny inona, dia izay tokoa ny zavatra nitranga. Rehefa nanomboka niakatra tao zany nahalala tafo dia tsy nisy izaniza miteny azy mihitsy teo. Ny olona tsy santeny, ny olona ny toy ny haino an'i Jesosy, tsy nisy nanakihana, tsy nisy nanakana. Ary matoa ilay tafo sokatra tanteraka hatramin'ny farany satria tsy kely izany toerana sokafan-java, tena ngeza be, tena saika ny tafo rehetrarehetra mihitsy izany ny ala, mety mila tafo iray manontolo ny ala nahafahana nampidina ny fandriran'io lehilahy io. Tsy kely izany partiny sorony izany, fa tsy nisy nanakihana mihitsy ny olona. Dia ohatran'ny hoe manana fahefana izany reto lehilahy reto, dia nanala na niendaka. Dia rehefa voaendaka ny tafo dia nalaina ilay lehilahy marary dia nobataina dia nampidinina avy eny ambony tao, tonga soma tsara teo amin'i Jesosy ilay lehilahy marary. Io ny tanjony io. Io ny tanjony io. Alleloia. Ny lalana rehetra naleha teo, lalana ny diavina rehetrarehetra teo, andeha hatongavana amin'io tanjona anankiray io. Dia inona rehefa ny hatongavan'ilay marary mikaralisisy ho eo amin'i Jesosy. Amen. Ny olona rehefa malemy, rehefa tena tratrana aretina mafy, tena malemy, dia sarosarotra kokoa foana ny hatongavana eo amin'i Jesosy. Ilay vehivavy anankiray ny Sidra mbola afaka tonga teo satria izy mbola afaka nandeha izy, na dia reraka azy izy. Dia mbola afaka nitondra ny tenany teo izy. Fa ity lehilahy ity efa tena tsy afaka tsono mihitsy na dia nitondra ny tenany teo amin'i Jesosy, tena tsisy n'inona azo natao tsono mihitsy. Fa na dia izany azy, alleluia, soa ihany fa nisy ny efa dary hafa namana izay nahatongavana teo amin'i Jesosy. Inona moa ny endriko ireo efa dary io? Ary izay no tena idirantsika androany. Araka ny teko anao teo hoe tsy maintsy anankefatra ireo olona ireo. Tsy afaka atao anankitelo ireo na anankiroa fa tsy maintsy efatra. Vao mahafeno mifepetra afaka hibata ny fandriana, hatongavana eo amin'i Jesosy ry havana-malala. Misy olona anankiray amin'izao fotoana izao mety efa tena reraka, tena paralysé mihitsy ny fiainany, tsy afa-mihetsika tsony izany olona izany. Voan'ny paralysisa daholo ny fiainany iray manontolo, voan'ny paralysisa ny ara-bolany, voan'ny paralysisa ny ara-pahasalamany, voan'ny paralysisa ny ara-panahiny, malemy, tsy manana hery, tsy manana ninina. Fa raha izany no toerana misy antsika, dia mbola azo atao ny toy eo amin'i Jesosy. Raha ohatra ianao ka manana an'ilay efa dary izay ahafahana hibatanao eo amin'i Jesosy. Ny lehilahy anankiray voalohany izay mijoro matanjaka ireo efa dary eo, olona matanjaka ireo, olona tsy mararirary ireo, olona tena volonindreo ary tena mahazaka tsara amin'io fandriana io. Alleluia. Araka ny teniko anao teo hoe olona mbola manana fahefana koa, ohatrany tsy voasakatsakana. Ny endriky ny lehilahy anankiray voalohany ry havana-malala dia ny finoana. Io lehilahy voaparalysisa io dia tonga teo satria misy finoana tao anatiny. Hozy izy Jesosy hoe tsy misy n'inona azo atao raha tsy amin'ny finoana. Azy isaky nanao zavatra Jesosy dia manontany foana izy hoe mino ve ianao fa vitako izany. Ny finoana dia azon'io lehilahy io tamin'ny zavatra rehetra izay efa natao Jesosy talohan'io fotoana. Efa reny, efa fantany tany hoe misy azany Jesosy izany izao avy ny zavatra natao. Io Jesosy io hony tena nanadio ny boky izy io. Io Jesosy io hony Mesia izy io. Halleluia. Satria efa avy nanadio ny boka Jesosy tamin'ny fotoana. Dia efa nisy finoana tao anatin'io lehilahy io hoe aza izany mitonga eo amin'izany Jesosy izany. Dia azoko antoka fa mbola hitsangana ity fiainako ity. Azoko antoka fa mbola ho afaka ity paralysisako ity. Efa nisy hery tao anatiny tao. Efa nanana fanantenana izy. Efa nino izy ry havana-malala. Nino an'i Jesosy izy
zay ny endriky ny lehilahy anankiray voalohany izay ibata azy, ibata ny fandrinany eo amin'i Jesosy. Isika rehefa tsy misy mihina azika nanaina mihitsy amin'Andriamanitra raha tsy mino aloha tsisy azon'i Jesosy atao antsika raha tsy mino tsika. Na inona zavatra eritreretintsika, na inona zavatra tiantsika ho azo raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao. Ary betsaka ny kristianina amin'izao fotoana izao ny finoana mihitsy no marefo. Kely finoana tsy ampihery. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ny finoana dia azo avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia azo avy amin'ny tenin'i Kristy. Fa maninona ny kristianina no tsy ampy finoana? Satria tsy ampy ny zavatra heniny, satria tsy ampy ny toriteny ireny, tsy ampy ny tenin'Andriamanitra miditra ao anatiny, dia kely koa ny finoana. Io lehilahy io taloha natongavany teo efa be dia be ny zavatra nitenenina azy. Ny sofiny afaka mandre, ny saina afaka misaina. Aleloia. Dia efa nampiana, efa misy zavatra nitenenina azy tao. Efa misy heriny anatiny any, efa misy finoana anatiny any. Noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay renesitsika dia reny aho. No mampitombo ny finoantsika ny rehefa na ny tenin'Andriamanitra. Mahatonga antsika mafantatra amin'ny Jesosy hoe haika Jesosy ohatr'izao ianao hoe haika Andriamanitra ianao afaka manao zavatra ohatr' amin'izao. Haleloia. Tato antsika nitory ny fahalebiazan'Andriamanitra. Tahaka ny ahoana izany Andriamanitra izany rehefa mihetsika, ohatry ny ahoana izany Jehova izany rehefa mihetsika, manokatra ranomasina mena. Isaky ny miresaka Jehova sika dia miresaka zavatra ingeza. Tokony tsisy olona tsy hanampinoana intsony ny mpanaraka fandarana andramoka izao. Tokony tsisy olona kely finoana intsony tsika. Fa tokony hatanjaka ny finoantsika satria ny teny rehetra izay henoantsika eto dia mampitombo antsika rehefa malama, mampahery antsika. Aleloia. Apetrao mahatanjao indray ny finoana ao androany. Ianao reheran-kio mihitsy manana ianao finoana androany. Fa lehibe Andriamanitra, mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Moa ve tsy izy no laza fa Jehovah Andriamanitra no nofo rehetra izy? Moa misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao fa raha tsy mino an'izany tsika dia tsy hitan'Andriamanitra izay hamonjena antsika. Tsy afaka manatona an'i Jesosy tsika raha tsy mino fa misy izy ary mahay ny zavatra rehetra izy. Aleluia. Ny faharoa, ny endriky ny lehilahy anankiray io, faharoa dia ny fibebahana reo. Ny fibebahana, ny fialana amin'ny ratsy sy fanao, ny faramasiana teny, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izay ny endriky io lehilahy faharoa io. Satria raha mamaky tika an'io marika toko faharoa io dia ny alohan'ny nalatsitrarana ny lehilahy io dia ny teny Jesosy voavelany elokao. Aleluia. Tsy maintsy halava ny fibebahana ny fananganana. Tsy maintsy halava ny fibebahana sy ny fialana amin'ny ratsy fanao, ny fanovam-piainana rehefa lamina. Izay ny endriky ny lehilahy anankiray faharoa izay hibata ny fandriana anio lehilahy io. Misy olona tena mahatsara mihitsy izay malemy, tena mahatsara mihitsy izay tia ny hiova ny fiainany, tia ny afaka ny paralysisana. Dia mino koa izy. Aleluia. Efa tena eo ny lehilahy be anankiray izany hoe mino izy fa lehibe Andriamanitra, mahery Andriamanitra, mavita ny zavatra rehetra Andriamanitra, tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao. Fa bloqué izy rehefa tonga eo amin'ny fibebahana. Tsy mibebaka, tsy miala amin'ny ratsy sy fanao, tsy mahafoy an'izao tontolo izao, tsy mety miala eny amin'izao tontolo izao izay tenenin Jesosy manao hoe raha namako ianareo, nasakizako ianareo, zaho izy Jesosy tsy tia an'izao tontolo izao dia nareo koa izany tokony tsy tia an'izao tontolo izao. Tsy ampy ny fibebahana. Ka rehefa tsy ampy ny fibebahana, rehefa tsy miala amin'ny ratsy fanao tsika dia tsy eo ilay lehilahy anankiray, dia tsy ampy ny fibatana ny fandriana hidina eo amin'i Jesosy. Ry havana malala, tsy maintsy mibebaka tsika. Bartimeo jamba dia fantatsika tsara fa ny antso izy
hoe ny jesosy zanaka Davida manindrafo amiko tsy maintsy mibebaka tsika nafany raha teo tony eo amin'ny jesosy tsika dia tsy maintsy mibebaka lalanatongavantsika eo zany. Aleluia. Tsy maintsy fepetra ahatongavana ny fibebahana. Betsaka ny kristiana tsy mety miova mihitsy ny fiainany tratra ny paralysisa foana ny ara-panahiny, tsy mety miala ny paralysisa ny ara-bola sy ny ara-pahasalamana ny satria nahoana tsy mibebaka, tsy mbola miala anaty fa nao mihitsy le olona. Dia izy ihany mametraka fantanena fa maninona ny fiainako ny tsy miova mihitsy. Dia rehefa tenenao izy hoe mivavaka izy hoe zaho efa mivavaka e, mivavaka fa tsy toy ny eo amin'ny Jesosy satria tsy mibebaka ny hafanamana. Izay ny lehilahy anankiray faharoa. Androany tsika dia tena andinika ny tenantsika hoe izy amin'ireo ary ny fepetra mety mbola tsy fenoko mahatonga na mbola misy paralysisy ny fiainako. Ny lehilahy anankiray fahatelo ry havana malala dia ny fitiavana an'Andriamanitra. Hoy ny tenin' Jesosy manao izay tia dia mitandrina ny didiko. Ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny fitiavana an'Andriamanitra, aleluia, dia afaka mibatatsika, mibata amin'ny fandrinantsika ho tonga eo amin'ny Jesosy ihany koa. Hoy izy Petera dia tena nandalo an'ireo dingana rehetra zao. Rehefa nino Petera fa Jesosy no Mesia, aleluia, dia nandatsaka ny aratony izy. Dia rehefa nahazo trondro be dehibe amin'izay Petera niakatra avy amin'ny arato feno trondro. Dia navela Petera teo aloha ilay arato, navelany teo dia ozy izy mialany kosa izy fa olomeloka, izay ilay fibebahana. Tsy mendrika ozy Petera, mialany fa olomeloka, tsapako izao fa tena tsinitsinina. Izay ny fibebahana. Ny dingana fahatelo nataon'i Petera nafoy ny arato. Nafoy ilay arato feno trondro. Navelany teo dia lasa izy nanaraka an'i Jesosy. Tsy afaka hanao an'izany olona anankiray raha tsy tia an'i Jesosy. Tsy niteny fotsiny izy hoe olomeloka mamindrafo amiko Jesosy, hoe Jesosy hoe mamindrafo aminao vao velany elikao, fa izy mijanona teo amin'ilay arato ihany. Dia lasa izy mikarakara ny trondro ihany. Fa navelany teo ny arato rehefa dia nafoy ny zavatra rehetra. Fa notiaviny Jesosy mihoatra noho ny arato, mihoatra noho ny zavatra rehetra Jesosy teo amin'ny fiainan'i Petera. Dia nafoiny teo, lasa izy nandeha nanivariny aza nafoiny. Dia nanaraka amin'i Jesosy amin'izay izy nanomboka teo. Ary tsy nisy zava-dehibe tamin'i Petera mihoatra noho Jesosy izany intsony teo amin'ny fiainana. Tsy nisy intsony nanomboka teo amin'ny fotoana. Fa tena fiainana izany Jesosy izany. Vao tsy mahita an'i Jesosy kely fotsiny izany Petera izany, izy toy Jesosy mandeha makany an-tsena, miala kely am-piainana izany ry Jesosy. Dia mihodina Petera tsy mahita, tonga dia miazakazaka iny. Ai Jesosy teo, ai Jesosy teo. Dia lasa miazakazaka makany an-tanàna dia manontany olona rehetra sao dia mahita anareo ry Jesosy. Ai Jesosy teo. Tena hitanareo mihoatra lavitra noho ny vadiny. Raha ny vadiny mitsitany fa lasa any an-tsena mino aho fa tsy hanao an'izany Petera. Hoe tena miazakazaka mihitsy izy any an-tsena dia hitady ny vadiny hoe nankaiza reto ny vady teo, hitanareo ve? Fa Jesosy tena notadiaviny, tena tsy navelany nisaraka taminy mihitsy na dia iray minitra azy. Tiany mihoatra noho ny zavatra rehetra Jesosy. Ary izay rehetra nitenen'i Jesosy dia nekeny, nataony avokoa nanomboka tamin'ny fotoana nandatsahary Petera ny aratony teo amin'ny ranomasin'i Galilea. Nitenenan'i Jesosy manao hoe halatsoa ny aratonao. Nanomboka teo Petera nakatoan'i Jesosy. Fa tsy niala tamin'izany intsony Petera, mandrapahafatiny ka na dia niainy aza dia nafoiny noho Jesosy. Na dia niainy aza tsy tiany noho Jesosy. Ny olona ohatran'izany dia azo antoka ny havana fa ho voabata ho tonga eo amin'i Jesosy ny fandrinany raha vao amin'ny paralysisy izy. Mila mahafoy isika, mila tia an'i Jesosy isika, mihoatra noho ny zavatra rehetra isika. Aleluia. Manaraka an'i Jesosy. Afoy arato, sarosarotra ny mamoy arato feno trondro.
noho ny mamoy anato a tsisy ninina. Ireo mpianatra ireo dia tena nafoy matio zany dia teo ampamoriketra olona nanankarembe zany, nanambola be matio mbola kely dia efa nanankarena be mihitsy satria miasa tamin'ny famoriketra izy. Sarosarotra kokoa mafoy an'izany toeran'izany. Anaraka an' Jesosy noho ny olona mety hoe tsy dia tena manana ninina angamba na hoe efa tenareo misy olona zao a ohatra fotsiny zao misy olona zao hoe tsy manana ninina izy ohatra sans abri zany ohatra dia le olona mirenireny tsisy ninina ireny, tsisy sakafo tsisy ninina ireny, dia ireny a miezaka mihitsy ireny mba mitratra amin'ny polisy ohatra hoe manao adalàna izy dia tratra amin'ny polisy dia mikadra aty andafy be lehibe aty andafy tena misy an'izany aty ampa dia manao adalàna izy a dia tratra amin'ny polisy izy a dia mikadra izy dia rehefa dia izay mihitsy ny tanjony izy le mikadra satria rehefa tonga any izy a dia mena sakafo dia matory anatina trano tsara misy chauffage rehefa mangatsika ny andro a misy sakafo a ao izy tsy mieritreritra ninina ny fiainany fa omena sakafo foana izy isanandro fa mihidy eo fotsiny misy tele ao misy inona ao anatin'ny fonjy. Da aleon'ny olona mihitsy ny aleny moramora kokoa miditra ny amponja ary fifaliana miditra ny amponja rehefa olona tsy manana ninina tsy mahantra, fa raha olona manan-karera be tsy manana ny fiainany tsara tsy handeha ho any mihitsy. Tsy hoe hoaniko amin'ny fonja akory Jesosy, fa Jesosy dia laza tamintsika mihitsy ry havana malala fa mila mahafin'ny zavatra rehetritsika manaraka azy. Tia azy mihoatra noho ny zavatra rehetritsika. Izay tia azy Jesosy dia mitandrina ny tilo. Tsy mora zany mahafoy anaty feno trondro zany. Hoe io fa feno ny trondro io no tadiaviko nandritry ny alina hitako izy ity dia hoafoiko. Anefa zany dia anaraka an'i Jesosy tsy mora zany. Fa nataon'ny Petera zany mba hafeno ny fepetra ny hafa ialahin'ny Petera amin'ny paralysisany. Mba hahafahan'i Jesosy hanangana azy. Haleloia. Ary tena natsangany Jesosy mihitsy tokoa Petera. Eo amin'ity vatolampy ity no ahoriko ny tempolo, ahoriko ny fiangonako hoy Jesosy. Lehilahy telo izay. Ny lehilahy anankiray efatra dia mibatisa ry havana malala. Mibatisa dia mampisokatra ny lanitra io. Ary rarany na nisokatra le tafo teo amin'ity lehilahy ity satria feno ny fepetra anankiefatra. Lanitra ry havana misokatra, koa izay tafo ny tsy sokatra. Mibatisa ny fibebahana dia fepetra takian'Andriamanitra ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, ahatonga antsika ho ankonan'Andriamanitra, ahatonga antsika eo amin'ny Jesosy. Sao dia mbola tsy vita batisa ianao, mahatonga anao tsy tafatsangana amin'ny paralysisy. Sao dia mbola tsy vita batisa ianao, mahatonga anao mbola fiainanao tsy milamina io. Fa rehefa vita batisa tsika ry havana malala, tanterakintsika ireo fepetra anankiefatra ireo, tsy misy antony tsony tsy hananganan'i Jesosy atsika. Tsy misy antony tsony tsy hahatonga antsika eo alohan'i Jesosy ka hitenenan'i Jesosy amintsika mitsangana amin'izay dia be tao amin'izay ny fandrinanao. Haleloia. Midira amin'ny ranon'ny batisa ry havana malala fa fahamarinana zany. Ary fahamarinana tsy azo idobilana zany, fahamarinana tsy azo dorifana zany, tsy azo idiana hevitra zany. Fa Jesosy mihitsy no nilatsaka tao anaty rano, nampiseho amintsika ny famantarana ny fomba fanaovana batisa mba hahafahantsika miloso amin'ny ranon'ny batisa. Inona ny tafo tsy sokatra amin'izany? Lanitra aza ry havana sokafan'Andriamanitra hidirantsika rehefa vita batisa tsika. Koa ny tafo ve? Ny fananganana tsy omen'Andriamanitra ho atsangan'Andriamanitra tsika ka. Aleloia. Nahafinaritra teto fa feno ny fepetra n'ity lehilahy ity. Nananandreo efa dareo. Aleloia. Ary araka ny teko anao tany amboloany ireo efa dareo tahaka ny nanana fahefana zany tsy nisy miteny tsy nisy nanina satria na hoe feno ny fepetra ry havana. Ianao rehefa feno ao fepetra n'Andriamanitra, mijoro tsara eo alohanao ireo efa dareo. Aleloia.
dia tsy misy ninina masakana anao zany tsy ny vahoaka ntsony ny asakana anao, tsy ny tafotrano ntsony ny asakana anao, fa izay rehetra tianao atao dia tonga anao taminy. Manana tanjona fotsiny ianao anatinao, izao zavatra tiako hatongavana, izao zavatra tiako atao, aleloia, dia tonga eo ianao satria anananao ny efa dà. Ireo no manao ny hetsika rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao, ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao dia tsy ianao ntsony no manao ny hetsika, fa reo efa dà zay anananao reo no ibatanao reo ny havana malala, mitondranao eo amin'ny Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra manao hoe rehefa hitan'i Jesosy ny finoany ireo, ary Jesosy andeha nifadiny, ary Jesosy nahita ny finoany ireo, dia nanao tamin'ilay marano ny paranisy hoe anaka voavelan'ireo. Hitan'i Jesosy zany fa teo ilay efa dà, mijoro tsara teo daholo ilay efa dà, sangana tsara teo daholo ilay efa dà, tena matanjaka tsara, aleloia. Reo ry zareo nanala tafo zareo, nibata n'ilay marary zareo, dia hitan'i Jesosy reo efa dà reo, dia hozy amin'izay Jesosy tamin'ilay marary teo amin'ilay fandriana, hozy izy Jesosy anaka voavelany erokao, haleloia. Tonga dia nanay famelan-kely tao aorian'izay, tonga dia niteny Jesosy mitsangana dia mpatao amin'izay ny fandrinanao dia mandeha, haleloia, haleloia. Tsy nisy aretina ntsony tao anatin'izany, zany tena mino fa hatramin'ny ozatra faran'izay kely mitondra tao anatin'io lehilahy io, tonga dia velona daholo, lalana rehetrarehetra efa nananatra amin'izay, ny ozatra efa nalemy hatramin'izay, efa tena lozitra, efa tsy nietsika ntsony, tonga dia nietsika daholo tao anatin'io, velona nietsika daholo ny ozatra rehetrarehetra tao anatin'ny vatana tamin'ny havana, dia velona daholo, haleloia. Tafatsangana ary navita mibata amin'ilay fandriana izy amin'izay nibata amin'ilay fandriana nivoaka teo, haleloia. Miorakoraka ny olona, fandresena mihezinezina ngena fa no azonao ary zao tontolo izao ahita ny fahombiazana, zao tontolo izao ahita ny fandresenao, amin'ny fotoana ianao mipetraka tsara io zavatra anankefatra ireo, amin'ny fotoana feno ny fepetra, aleloia, ahafahan'i Jesosy manangana tsatsangana any amin'ny takotakona zany tsika, tsatsangana any amin'ny mangingina zany tsika, fa eo amin'ny ariary, satria teo ny ariary no nanaovantsika ezaka, ny ariary no nanaovantsika nampiasantsika ny finoantsika, ny ariary no nanasorana ny tafo, dia ny ariary koa, aleloia, nanandratan'Andriamanitra tsika. Ary ny olona rehetra dia niteny daholo izy ny ten'Andriamanitra, nideran'Andriamanitra ny olona rehetra teo, nisaotran'Andriamanitra ny olona rehetra teo, satria nitsangana ilay lehilahy dia nibata ny fandriana izy. Fanina ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna, fanina mihitsy ny mpanenjika, tsy nahita ny tenenina intsony, satria nahoana tonga tamin'ny tandrony iriny ty lehilahy ty havana. Dia ny tena nao androany, raha hitanao mbola mety misy paralysisa ny fiainanao, misy zavatra tena mbola tsy mety voatsangana mihitsy, mety miara-panahinao mihitsy no misy paralysisa, tsy mety voatsanganao mihitsy ny ara-panahinao, satria tsy ampy ny finoanao, satria mety tsy ampy fibebahana ianao, satria mety mbola tsy tian'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra ianao, na satria mety mbola tsy vita batisa ianao, fa raha miray amin'ireo ny tsy ampy dia mbola tsy afaka izy hibatanao mitondra eo amin'i Jesosy, fa hitenenan'i Jesosy manao hoe batao amin'izay fandrinanao, miala amin'izay ny paralysisa. Ry havana malala, tsy tokony ny kristianina paralysé izany intsony tsika, fa kristianina mahafeno fepetra, aleloia, dia ho atsangan'i Jesosy ny fiainantsika sy ny hahy, atsangany ny ara-panahinao, avelany ny elokao, ary ianao mihitsy mibata an'io fandriana izay nananianao nandritry ny taona maro tsy nahafahanao nietsika, namatotra anao io fandriana io namatotra an'io lehilahy io nandritry ny taona maro teo tsy afa-nietsika teo,
ohatrany hoe misy hery ilay fandriana dia tsy afaka mitana ny lehilahy io fatolan'ilay fandriana io teo fa izy mihitsy no mibata n'ilay fandriana rehefa avy eo. Haleloia. Nentina hoe tia ilay namatotra anay hatramin'izay, tia ny natoriako hatramin'izay, mitsangana azy zao. Haleloia. Noho izy no ilay efa-tà, no ilay efa-tà izay hitan'i Jesosy. Amen. Androany Jesosy raha hijerentsika Jesosy androany dia hitan'i Jesosy tsika fa malemy. Fa raha hijeren'ny fonoantsika Jesosy androany dia hitan'i Jesosy tsika fa mahery. Haleloia. Raha hijeren'ny fibebahantsika Jesosy androany sy ny fialantsika amin'ny ratsy fanao dia hitan'i Jesosy tsika fa mahery. Raha hijeren'ny fitiavantsika azy Jesosy androany dia hitan'i Jesosy tsika fa mahery. Raha vita batisitsika dia hitan'i Jesosy tsika fa mahery. Ireo no hitan'i Jesosy androany dia hitenenany aminao hoe mitsangana amin'izay dia batao amin'izay ny fandrinanao fa tsy tokony hanao intsony ny toromaso ny fandrinan'ny paralysisy efa tsy tokony hanao intsony ny hitsanona. Tsy mendrika hanao intsony izany toeran'ny paralysisy izany izy Jesosy fa mitsangana amin'izay batao amin'izay ny fandrina mandehana mody. Haleloia. Ny olona rehetra teo mideran'Andriamanitra nisandratra ny Jesosy fiavana malala. Nisandratra Jesosy noho ny amin'ireo efa-dà ireo. Tonga dia nisy voninahitra Andriamanitra miseho ngezabe mihitsy teo amin'ny toerana io tamin'io fotoana io. Anjaranao izao. Raha mba tianao hisandratra koa Jesosy eo amin'ny fiainanao dia anjaranao no manao ezaka ny havana malala. Atao feno ireo efa-dà eo amin'ny fiainanao ireo mba hibatanao eo amin'ny Jesosy. Haleloia. Raha mbola anankitelo ny anananao tsy maninona fa efa eo ny telo e, fa manao vaezaka anankiray sisa dia feno ny efatra dia ho voabata tsara mihitsy ianao. Haleloia. Fa raha mbola telo ny eo tsy voabatantsika, mbola tsampy mibatantsika amin'ny telo, mbola tsampy manokatra amin'ny tafo, tianao Jesosy any. Mino fanampahinanao izany ten'Andriamanitra izany androany ahafahantsika hitombonay amin'ny fanarahana an'i Jesosy sy ny fitiavana azy. An'Andriamanitra ny voninahitra. Oay, lasa aloha izany mamifa tsy mba hitako izao inireny izany satria. Haleloia. Tsy izantsika tsy moa ny resaka tao maly fa tapitra ny toriteny tamin'ny omaly dia ny resaka hira ry zareo ireny omaly tao anatin'ny vavaka maraina. Haleloia. Dia misaotra betsaka ny mampionana tao anatin'izay toriteny izay dia misaotra nareo ihany koa mbola tsy natory, mbola reo nareo ireo Haleloia. Dia Jesosy hamaly fitia tombositra sy fahasoavana hatrany mampionana tsara ilay toriteny. Ny marika faharoa, toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo dia momba ilay lehilahy narary ny paralysisa tao Kapernaume. Voalohany indrindra, inona moa ny dikan'ny hoe Kapernaume? Izany hoe Kapernaume izany dia milaza zavatra mikorotana, milaza zavatra saritaka, saritaritaka mikorotankorotana. Izay zany ny dikan'ny hoe Kapernaume, korotana. Tsisy mandeha amin'ny laoniny, misaritaritaka mikorotankorotana, fangaroaro. Raha jerentsika tokoa, jerenareo nge ny endrik'ilay Kapernaume andiny voalohany, ary niditra tao Kapernaume indray izy rehefa afakandro vitsivitsy dia rehefa tao an-trano izy ka dia tafangona ny maro ka dia tsy nisy ny toerana intsony na dia tena alohan'ny varavarana azy. Tena zany olona mitondra fandriana, mitondra seza, mipetraka ery dia mipetraka eny ambaravarana, tsisy intsony zany hoe eto ny tokony hipetrakanareo. Fa nisy olona nasian'i Jesosy olona tsy omby 5,000 teny amin'ny tendrombohitra, lamina tsara ireo tsy ohatran'ny tany Kapernaume. Tena teny zao mipetraha, izay mipetraka izy dia mipetraka dia mihinana. Dia nisy lalana mihitsy ny serviny nandehanana mpianatra ny servira mofo sy hazan-drano olona tamin'izany, milamina tsara. Fa tao Kapernaume tsy izany. Jerinareo ilay paozin'ilay fipetrahana dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerana intsony zany hoe tsisy lalana le intsony zany, tsisy hoe iny mba misy couloir zany andehanan'ny olona izay anatina Jesosy. Fa samy mipetraka eny, sasany mitondra fandriana mitsivalana amin'izao, sasany mitondra seza mipetraka eto anoloan'ny varavarana, sasany mitondra matoritory ery, sasany mipetraka eny korotana.
zany ny dikany Kapernao, korotana, tsisy filaminana. Ary ny atakavan'i Jesosy eo dia hitondra filaminana indray. Ao anatin'izany korotana zany nefa misy olona marary. Betsaka marary fa ity misy lehilahy anankiray efa tena marary be, marary mafy. Mety Kapernao be ny fiainanao androany. Korotana ny sainao, korotana ny fiainanao, mikorotana ny fanahinao. Ianao tsy salama, ny ao an-tanàna mikorotana, araka amin'ny fiteny malagasy hoe ronono ny mangotraka ny rafozana tonga ny sikina maninona moa tsy tadidiko tsara. Zany ve ny fiainanao androany? Mbola marary koa ianao en plus n'izany. Fa vao mafaly no meko anao, niditra atao Kapernao Jesosy. Avy aloha Jesosy hiditra ao Kapernao androany. Avy aloha Jesosy hiditra an-damina androany. Tanàna fandaminana. Ilay tanàna ho alamina Kapernao. Rehefa tonga tao izy dia andininy fahatelo, Jesosy efa tao anatiny amin'izay, eo an-dalam-pandaminana. Fa na dia ny lalana andehanana eo amin'i Jesosy mba ho alamina aza tsy misy intsony. Voabahana. Misy blocage. Te hivavaka ihany ny olona fa misy blocage. Te hiantsoantso ihany ny olona fa misy rindrina manasaraka. Dia tsy hitan'ny olona izay ho atao. Dia very fanantenana ny olona, tsy nanam-pinoana intsony ny olona, dia kivy ny olona. Fa ity marika toko faharoa ty dia mampianatra antsika hanana fanantenana, mbola hitazona ny finoana, dia mbola hikiry hatrany. Mampianatra antsika hikiry na inona zavatra iainanao. Fikirizana io ravana malalina, efa tsisy lalana intsony. Ohatra efa tafitra ny lalana, fa tsisy azo antenaina intsony. Avaizany fomba hitako an'i Jesosy, voabahan'ny olona ny lalana. Fa ny marika toko faharoa dia miteny amintsika hoe velominy ny fanantenana, tazony ny finoana, dia mikirizy fa tsy maintsy tonga eo amin'i Jesosy ianao. Rehefa tsy tonga amin'ny lalana normal ianao, tsy maintsy tonga avy eny amin'ny hoy izy le tsika rehefa miteny hoe na andehanako lalana mbe sitriako lalana ambanin'ny tany ary tsy maintsy vitako io. Fa nambola eny ambonin'ny tafo koa ary. Alleloia. Tazomy izay fikirizana izay. Alleloia. Nafinaritra fa tiako be ilay teny mampino hoe zavatra efa tsy possible intsony na dia zavatra efa nampanary toky aza tsy possible intsony io rehefa teo ilay fata lasa possible izy. Zay le iza ronono mangotraka ny sikina latsaka ny rafozana tonga, iza no vonjenao amin'ireo? Aloha le sikina aloha le sikina aloha, ino fahamasinana. Mahafinaritra be rehefa teo le fata dia lasa possible ny zavatra rehetra. Ry havana malala, mandareo andeha atao hoe fiainanao Kapernao androany. Dia andeha mbola jerena koa hoe ianao mihitsy ilay marary androany. Marary zavatra anankiroa io lehilahy io. Sady marary ny ara-nofiny, marary ny ara-panahiny. Ny ara-nofiny kikisany ny paralysisy, ny ara-panahiny tambesaran'ota, mila famelan-keloka. Marary ara-nofo ary marary ara-panahy. Fa zao ny teniko anao hoe Jesosy tonga eo Kapernao miandamina an'izany rehetrarehetra izany. Tonga eto ianao androany, raha misy olona eto tena mbola tena anaty fahotana izany olona izany. Mbola voafatotra. Izany androany nisy olona ihany izay, nisy olona nentina ambavaka izay. Problème ny olona io ry havana. Ary olona io raha tsy nentina ambavaka dia efa fambaraka amin'ny taonina ary malaza eraky ny tambajotra serasera sy ny tsaiko intsony. Teo amin'ny volana maromaro teo izany no niteretena ny olona io amin'ny resaka vavaka.
dia tena tarikina mihitsy izy hoe enjana be io mahazo anao io fa mila mivavaka dia anao izy dia avy eo dia isaorina an'Andriamanitra fa mihany mivavaka moa Andriamanitra rehefa tsony fa ny tena zavatra mampalaino manomboka ny sokatra io manomboka ny lamina le problème be zany tsy problème ohatrany ianao zany fa neny zany mbola problème ngeza ary eo amoron'ny fahafahambaraka tanteraka efa tsisy to dia any amin'le raha olona tsy manan'Andriamanitra to dia mampite hamono teny reny hoe tena fabaraka faharoko mamono teny mety nambavaka izy fa manomboka ny lamina ny problème tena manomboka efa milamina fa tena amin'le mahafinaritra dia misy namana eo amin'ny olona tokantrano roa zany zay miara-mitondra mivavaka ny olona io dia rehefa nety nambavaka dia nandeha amin'izay le tokantrano anankiray nandeha namangy azy misy fotoana zay mivady efa nandeha namangy tany amin'zareo lavilavitra moa zay fa le tokantrano anankiray hafa namanay akaiky dia rehefa tonga tany dia gaga be rehefa namangy an'le olona tany dia milamina be amin'ny tantara findrina vavolombelona fa tampotampo kely lasa sasa vavany mantsy any vady name sigara sao dia nandrehatra sigara dia mifoka sigara taitra be daholo amin'izay ny zay rehetrarehetra foka sigara fa nga tsy ary heverina vehivavaka tamin'ny sigara atao anatin'ireny olona ireny tsy kengeravana raha manantona Andriamanitra mila manam-pahamasina zay tsy manam-pahamasina tsy ahitan'Andriamanitra tohana be mihitsy le namana eny nahita azy hoe izy ke mifoka sigara ampalahelo tokoa zany satria ny olona mitady famonjena amin'Andriamanitra zany ngeravana ezahana mihitsy ahitana point tsara eo anatrin'Andriamanitra ary zay foana ny problème antsika olona rehefa tsika olombelona rehefa entina mivavaka tsika ao anatin'ny fahoriantsika dia mahateny zavatra maro hatramina voadika hatramin'izany fa volamina ny maharary atsika dia ny manohatra n'Andriamanitra fa ny ataontsika vokona androany mety misy olona eto mikorotana be mihitsy ny fiainany mbola marary ihany koa atao ahoana fa ao Kapernaum misy ny Jesosy tsy maintsy miditra ao anaty korotana ianao hitady an'i Jesosy ary Jesosy koa tonga ao anatin'ny korotanao andamina zay misaritaka halleloia fa na ny fomba tongavany eo amin'i Jesosy ary tsy mbola fantatra hoe ahoana fa fantatra loatra ao izy ao an-trano ao izy fa zao ny anatin'izay tsy maintsy tonga any a Jesosy sofan'isy reto efa dary sofan'isy reto efa dary fa raha tsy teo ireo efa dary eo dia tena tsy ninona tsony tokoa ny fiainan'ity olona ty no bataina izy nareo hitany le olona mahikely ny bataina tany Majunga any bataina ohatry n'iny tena tsy ravina nahitan'le izy raha tena sady vaky ny fokony tena tsy zakako ny jeren'le nahitan'iny nareo le raha matoa efa ohatry ny karandobo miantso vonjeo dia bataina iny ve tsy efa 20 kilos fa tena engany ho velona izy ohatry n'iny zany ty olona ny bataina ty rehefa ny bataina dia niakatra teny ambony tafo voalohany indrindra fa efa nahoana ny ahafahana miakatra ny ambony tafo zany efa mibata zavatra azo atao ve zany voamalitsika nyresaka hoe ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra mahagaga sarim-patarina ataony mba azonao an-tsaina ve hoe olona entina mifandrina dia miakatra amin'ny rindrina zany le olona mety mitondra tohatra zany fa tohatra manahoana zany nentina nampiakarana ny fandrina eny ambony ka tsy nilatsaka le marary na pompier américaine ary ve ravina izay malaza indrindra mahery indrindra amin'ny pompier maneran-tany havitan'izany fa tonga teny ambony tafo aloha ity marary ity zany nentina niakatra ambony manomboka letavana lalana avy eny ambony
ry havana malala ainareo nahitan'le izy daholo tena iana za tsy vitako nijery an'le izy ty za zany miezaka mijery zava-mahafinaritra ao fiainana fa tena tsy vitako nijery an'iny tena hoe zao zany iny ny olona mahindrindra hitako teo amin'ny fiainako zany e mbola sy nahita olona mahino iny a fa iny ny tena hitako mahindrindra hitako mampalahelo ajanontsika eny amin'iny fa nentina le marary teny ambony ary rehefa tonga eny ambony a mbola misy zavatra koa atao tsy maintsy asiana lavaka ampidinana azy ny sorona ny tafo satria olona efa da reo olona efa da reo zany a reo le mahita lalana anaty korotany reo le manam-pahefana lalan'ny tafo reo ary marina tena mampina tsisy olona mitenina de ray azy efa nisorondreo ny tafo anyle zany manam-pahefana reo e fa za teteny aminao ianao io manam-pahefana ao aminao zany fahefana zany tiako be le efa marina an'le ohatra alleloia le olona lehilahy voalohany finoana tena marina zany ny zavatra tsy maintsy tao amin'le olona voalohany aloha Hebreo 1:25 fa zay rehetra manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino aloha fa misy izy ary mpamaly tsoa zay rehetra mitady azy. Hebreo 1:25 zany ny zavatra voalohany ny lohalarana dia ny fananana finoana. Raha tsisy finoana ny olona na bataina ho aiza ary ny olona iny tsy afaky no aiza. Ny finoana no mahavonjy. Lehibe ny finoanao ozy izy Jesosy. Ny finoanao no nahavonjy anao. Raha vehivavy lehibe ny finoanao, tsy vola nita finoana tahaka izao ozy Jesosy. Finoana. Voalohany indrindra mbola eo ambony fandriana ary ianao. Mbola tsy afa-miantsika anao zao. Ao anaty korontana ny fiainanao, marary ianao. Ny voalohany anananao ary vitanao zany na eo am-pandriana ary. Hebreo 1:25 izay manantona Andriamanitra dia tsy maintsy mino aloha fa misy izy. Sady mpamaly soa izay rehetra mazoto mitady azy. Mbola mpandrina zany ianao mbola tsy afaka ninona miantsika ianao fa finoana aloha dia teneny hoe vitan'i Jesosy io. Misy Andriamanitra. Alleluia. Jesosy ny teny nanolona ny zavatra sarotra fa tsy mampintsona. Velona ny anadahanao. Toy izy mirava hoe ho velona ihany izy amin'ny fitsangana ny tena toy Jesosy hoe tsy voalazako fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny olona tsisy finoana ny atao hoe vita tsisy azo atao inona aminy intsony. Fa ny olona ray na dia paralitika aza, tsy afa-miantsika intsony ny tanany, ny tongony sy ny rehetra vatany fa mbola manam-pinoana. Miainga avy eo ny zavatra rehetra. Lehilahy voalohany finoana. Lehilahy faharoa fibebahana misaotra ny mamponina. Ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko izy le jabo Bartimeo. Gaga ny io le zany hoe mba angatahana. Zany mihitsy ny lohalarana amin'ny zavatra angatahana. Anatin'Andriamanitra ianao vita ny finoanao. Tonga dia mibebalo. Satria maninona iny le fandravana an'le rindrina iny fa iny ny helokareo ny hevitra mampisaraka aminareo sy Jehovah ka tsy miheno anareo a. Inona moa no ataontsika raha tsy miheno antsika koa ry Andriamanitra? Ka tsy doaravana le hevitra. Mibebaka, miala amin'ny ratsy fanao. Alleluia. Tsy misy olona afaka hiainga sy hetsika anao n'iny raha tsy voavelany ianao. Hoy Davida amin'ny Salamo 1:30 sambatra ny olona izay voavelany ianao sy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Manomboka miditra amin'ny fahasambarana ianao rehefa voavelany eloka ao ry havana malala. Fibebandala mibebaka aloha. Fahatelo, fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Ary ny zavatra ataon'Andriamanitra ataony amin'ny fitiavana. Ary ny olona ray manam-pitiavana dia olona malala an'Andriamanitra. Ary za miteny anao fa raha misy olona anankiray samy andeha hivavaka olona ireo. Ray mandeha mivavaka no fitandremana ny didy. Ny ray mandeha mivavaka no ny fitiavana an'Andriamanitra ho lasa lavitra ny olona tia an'Andriamanitra.
zany olona tian'Andriamanitra zany dia olona milasa lavitra zany. Alleloia. Raha ny zavatra ataonao, ny asan'Andriamanitra ataonao tsy vokatry ny voady, hoe za zany raha mba tena anina amin'izao dia hanompo an'Andriamanitra, sy hoe za tena tian'Andriamanitra, za hanompo an'Andriamanitra, tiako fotsiny amin'izao, ho lasa lavitra ny olona tian'Andriamanitra zany. Alleloia. Fitiavana. Io ny lehilahy fahatelo. Ny zavatra izy ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana. Tena tiavo amin'ny fonao sy ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra Andriamanitra. Fa raha tena tianao Jesosy raha fitiavana ny anatonanao azy iny tsy voendaky ny volatsisy iny. Iny tsy voendaky ny paralysisy iny. Alleloia. Ary iny tsy voendaky ny tahotra sy ny fanahina sy ny tebotebo sy ny ororo iny, fa ao anatinao. Ny olona tian'Andriamanitra ravana, mivavaka foana izy. Na mangatsiaka ny andro na mafana, na manorina na mamanala, na misy vola na tsisy vola, na miliardera na milionnaire, na tsinitsinina. Ny olona tian'Andriamanitra tsy conditionné zany, fa tiako fotsiny Andriamanitra dia tompoko fotsiny izy. Io ny lehilahy fahatelo. Ary ny lehilahy fahaefatra, ireo rehetrarehetra ireo mino ianao telo bebaka ianao dia rehefa vita fibebahana ianao dia lasa nanana fifandraisana amin'Andriamanitra dia fifankatiavana, tantaram-pitiavana mahafinaritra hoe mitarika anao any amin'ny batisa ihany zany. Batisan'ny fibebahana. Mitarika anao ho any amin'ny batisan'ny fibebahana. Ary ireo no nahatonga ny olona tonga teo amin'i Jesosy. Zany hoe ilay zavatra nitambatra ireo zany, tonga dia nanokatra ny tafo. Ilay tafo indray dia endriky ny lanitra io, satria avy eny ambony. Za tena miteny anao, fa rehefa vitanao ireo dingana efatra ireo, misokatra ho anao ny lanitra. Tena misokatra ho anao ny lanitra, tonga dia midina eo anoloan'i Jesosy ianao. Misokatra ho anao any ny lanitra. Halleloia. Ity lehilahy ity ihany voaka avy eo amin'i Jesosy, sambatra be izy. Sady sitrana ny ara-panahiny, voavelany elony, ny sitrana ny ara-nofo, ny sitrana ny paralysisy. Tsy nisy olona sambatra ohatran'io tao Kapernaume. Tsy nisy olona tena tretrika ohatran'io tao Kapernaume. Nomena lalana io ny voaka teo. Taloha hiditra tsy nomena lalana. Oly hoe volazan'ny ten'Andriamanitra, tsy nisy toerana intsony dia teo anoloan'ny varavarana, fa rehefa hivoaka izy, nisaka ny olona. Alleloia. Ianao io tsy maintsy isaka ny olona. Ianao io tsy maintsy sitrana ianao. Hitan'izao tontolo izao ny voanao mitondra iny fandrinanao iny. Fijonona vavolombelona ihany. Na ninona moa no nasiana netiny ny fandrinany. Fa minna tsy najanony teo ny fandrinany. Atao hitan'ny iny ny fijonona vavolombelona. Tsy maintsy miafara amin'ny fijonona vavolombelona. Ny olona tsy mba mijory vavolombelona, tsy mampazota an'Andriamanitra ny mitany fiainana zany olona zany. Satria Andriamanitra dia mila kalazaina. Andriamanitra dia mila deraina. Ny dikany hoe beton fandrinanao. Tsy hoe Jesosy ny te-hampiasan'olona. Fa iny fandrininy mihitsy ke le témoignage. Ty re olona, hitareo ty. Ka inareo hoe ty re janonao efa ela be, ty re natoriky foana, eno izy ny olona. Hitanareo amin'izao. Ireo efatra ireo mifarany amin'ny fijonona vavolombelona mba mijoro vavolombelona. Mahatonga misy possible misy fiainan'olona tsy mety misokatra, tsy mety mitohy mihitsy rehefa fahasoavanana satria tsy mijoro vavolombelona koa ny vavy io. Ohatrany tsisy ninona mitrany. Misy olona angatabavaka, tsasa mba atao mafaka fanitso ohatr'izao. Avy eo tsy henonao tsony. Dia ny fantatro farany zany olona mijaly be sy marary be sy mory be, izy efa milamina, izy ilay tsy hijoro vavolombelona aminao zany. Izy ilay tsy tantara aminao zany, hoe zao mba toy an'ilay izy. Aza manao an'izany, beton ny fandrinanao, joro vavolombelona. Halleloia. Lamina be izy niala teo. Velany eloka. Sitrana ny aretina, misokatra ny fiainana. Ho tahiny tompany ianao. Za matoko sy mino fa mba ho tahaka an'ity lehilahy izay tao Kapernaume, nentina tao Kapernaume ity ianao. Tatenao ireo dingana rehetrarehetra eo fa ho tretrika ny fiainanao dia ho sambatra ianao. Tonga tsika amin'ny fizarana fahatsapana. Izay ny toriteny.
sy natao lavabe tsony satria efa lavalava ihany ny amam-ponina dia tsy dia nitaliko firy sady tsy koa zavatra azony lazaina ny mihoatra indray dia manjary tsy mety tonga amin'ny fizarana fahatsapana raha do akiradio iny ny kantoko ndao sika izara fahatsapana ataovy mamy be halleloia ataovy maromaro halleloia dao arytsika izara fahatsapana izy ary ny andro voalohany izy ary niditra voalohany izara fahatsapana ka amme voninahitra an'Andriamanitra halleloia dia ampandrosika avy hatrany izay olona izay tena hotahin'Andriamanitra be mihitsy olona mitsofa mizara fahatsapana voalohany indrindra eo halleloia tsy ny voalohany moa zany fa izy rehetrarehetra halleloia dao ary sova mivibre be ny telefona izany efa ao aso aloha ary aso asitsika sary efa ao ranabavitsika Marina Tiana halleloia tahiny tompo be mihitsy any ianao ranabavy Marina Tiana anao ny fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina ary anao ny fitenenana tahiny tompo pastiara dia tahiny ny zavatra tena nanamarika anazy any hoe tsy ianao ny manao ny hetsika fa efa eo izany izy efa finoana fibebahana batisa fitiavana Andriamanitra dia mivaly olana rehetrarehetra fa dresena miendrindresina dia hoaingany azon'izany vahoetsika rehetrarehetra dia ny faharoa hoe misy olana ny dia hivavaka fa misy blocage dia mitarika antsika hikiry izany io teny azontsika andranina dia izy efa daty efa eolona mitadinarantsika izay misy tobina ny rehetrarehetra vita ireo didianareo dia misokatra antsika amin'andro makasitraka pastiara dia voasavavatsika rehetrarehetra halleloia be tena voarainao ny toriteny ka makasitraka Marina Tiana dia sasy amaly fitia dia mitombo ositra sy fahasoavana hatrany hatrany ianao maheriza foana amin'ny asan'ny tompo halleloia asika izara fahatsapana piditra olona manaraka indray tsika izara fahatsapana manaraka halleloia rehefa tafiditra ary zany olona zany dia ndao izy to dia metsika fitenenana halleloia tahiny Jesosy ary irikaraka anao fitenenana inona ny azonao zaraina tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy any koa fikatsaray aby manaraka an'izao vahoaka fiendenana izao dia makasitraka pastera amin'ny fitenenana dia mahakasitraka anareo mivady tamin'ny toriteny andreo fa tena nanirina ny toriteny iny fa tsy nahenana iny tambovaka maraina satria miasa dia faly be andro fa eniko ilay toriteny sady mahakasika ana be ilay toriteny dia ny zavatra tena voaraiko teo ilay hoe isika rehefa misy korotana eo amin'ny fiainantsika tahaka an'ireto olona tao Kapernaum reto dia mila manatona amin'i Jesosy sika mila tonga amin'i Jesosy amin'ny finoana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fibebahana ary ihany koa amin'ny batisa rehefa tsy reo zany tsy tokony aleny amintsika fa reo zany efa tokony ao anatintsika tia anatona an'i Jesosy sika dia misokatra ho azy ny lanitra ary manino tsy izy teo Jesosy ny afaka tonga dia mandamina io fiainantsika amin'ny korontana io dia izay tena mahakasika anahy pastera dia mahela foana ireo vady amin'ny fitoriana fa tena mamy be ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy any analisia anareo tahiny Jesosy halleloia makasitraka indrindranao ranabavy Erika tamin'ny toriteny tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be dia Jesosy koa any amaly fidianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo halleloia misy appel miditra halleloia mary baikely ny telefona amin'ny maromaro ny appel miditra dia ohatrany tsy ny aminareo izay miditra nefa tsy miantso nefa tsy tafiditra halleloia piditra olona hafa manaraka indray ary tsika sotra Erika sotra betsaka mankasitraka fa dia mamy be fizarana fahatsapana tapiditra olona manaraka indray ary tsika Ingrid Rodriguez inona indray ary ny azonao ambara androany ianao ny fitenenana
Tain'i Jesosy pastera dia ilain'i Jesosy daholo tika rehetra mankasitraka andinana amin'ny fitenenana dia mankasitraka ireo vato tamin'ny tenin'Andriamanitra tena hoe mampisaina mampahery ny zavatra akasika am-pianara dia hoe ilaina ny feno ireo rehetra efatra ireo indrindra ho an'ny kristiana itsika efa mitondra hoe kristiana dia ilaina ny finoana, ilaina ny fibebahana miala amin'ny ratsy dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny batisa. Fa misy ny olona izany hoe mino ihany dia mino izy fa vitan'Andriamanitra ny mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Fa rehefa tonga eo amin'ny fibebahana izy dia lasa bloqué dia tsy ho ampy mihitsy nefa efa eketra. Fa iteka izany dia tokony kristiana, tsy tokony kristiana paralysé intsony fa tokony kristiana mampino fepetra. Ka rehefa misy tsy ampy ilay amin'ireo dia tsy mety mahitsy fa endany mba samy kristiana fepetra daholo izy fandrahoantsika amin'ny lanitra. Dia izay tena nakasika bena dia mankasitraka andrina pastera tain'i Jesosy. Aleloia be mankasitraka andrinanao ihany koa tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be ihany koa. Jesosy amalify ty. Aleloia. Dia maheriza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Mbola mizara fahatsapana misaotrareo maromaro. Aleloia. Maromaro mizara fahatsapana. Tafiditra olona hafa manaraka indray ary izy isika amin'izao fotoana izao. Aleloia. Rehefa ao ary tojo dia mena aminao ny fitenenana, inona ny azonao ambala, inona ny azonao lazaina. Anao fitenenana. Tain'i Jesosy pastera mahitsy hoe pastera azafady ohatran'ny tsy maheno izany aho. Maheno tsara mihitsy. Aleluia be zany. Dia mankasitraka be dia be anareo mivady tamin'ny toriteny fa tena nakasika na mpianatra na mpahery tena nakasika na voalohany aloha hoe rehefa nandeha marina reto efatra amin'ny rahalahy reto ilay tenen'ny mampinona teo hoe tena doka tafo izy ary raha hoe fandriana anankiray izany tsy hoe tafo kely taolina anankiray izany nesorina dia nataona natsofoka anazy tao fa tsy maintsy nesorina ingeza mihitsy mety efa netsasan'ilay trano mihitsy dia ny tanàka izany olona mijery hoe inona izany dia miala tsikelikely dia tsy isy tenina dia iray raha dia hoe fa ampijery teo izany hoe inona zany dia ahoana zany tena nakasika hoe rehefa eo marina izany izy efatra ireo dia mifinoana fibebahana fitiavana an'Andriamanitra dia vita batisa ihany koa dia tena hoe tsisy manelingela intsony, tsisy afaka manohatra fa tena hoe manana fahefana dia nataony hatramin'ny farany dia nampidiana dia tena nakasika anahy koa ilay tenin'ny pastera teo hoe tena sambatra be ty tao Kapernaume sambatra indrindra satria sady efa voavelany elokany paralysisa ara-panahy teo amin'ny fiainany moa ihany koa ny paralysisa ara-nofo koa sitrana nitsangana izy dia tena nahafinaritra anahy koa ilay hoe mipetany amin'izay ilay fandriana rehefa sitrana izy dia ty jereo tsara ty ilay fandriana leleo ty ilay nadriko jorobabolobelona izy dia tena nahakasika ilay izy fa mankasitraka be dia be anareo mivady dia Jesosy ampitombozotra sy fahasoavana dia amaly fitianareo mivady dia misaotra betsaka koa ny amin'ny mivavaka rehetra fa mampy daholo. Tain'i Jesosy. Amen. Aleloia. Mampy koa ny fizaranao toja. Mampy koa ny fizaranao dia Jesosy amaly fity sady mampientanetana tsara mahafinaritra no hita mihitsy tena ny toriteny daholo mihitsy nareo rehetrarehetra. Tsisy latsaka na dia iray. Jesosy amaly fity anareo mankasitraka. Andao isika mbola eno fizarana fizarana fahatsapana manaraka. Aleloia. Mbola misy eo Atao fandrotsika na nabavitsika mami. Mami, anao ny fitenenana, inona ny azonao ambala androany?
nafida hoe nizasitaka nanatonana Andriamanitra tena tena Andriamanitra tena tena mahasika be avy koa tena 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 tampoka hoe lehilahy hoe sady bebasy mikanjina fitera foana izy bebavolena devinasina Andriamanitra tadesa. Halleluia be makasitraka mamia Jesosy amaly fitianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza amin'ny asan'ny tompo. Misaotra anareo satria za zany tena sady miaiky mihitsy anareo any indrindra anareo any Koweït sy Arabie Saoudite any amin'ny tany arabo maninona no mahatonga an'izany sady ao perinasy anareo tsy fantatra hoe ahoana zany ilay fomba ataonareo ahafahanareo tena mitazona an'ilay zavatra voalaza tena hoe mifantoka mitadidy an'izy nefa mety misy zavatra fataonareo koa zao any ambadimbadika mety eo ampiserviana sakafo zao nareo hoe mety misy asa ataonareo zao any aminareo any fa makasitraka anareo rehetrarehetra fa tsy ny any amin'ny tany arabo rehetra misaotra anareo rehetra fa dia voaporofo fa tena mihaino toriteny nareo ary tena mandray noty nareo ary tena mitahiry dia tsy verimaina ny toriteny izany mahafinaritra amin'ny toriteny eto amintsika eto tsisy verimaina ary manontany ahako hoe dia toriteny ohatr'izao izy tena tsisy latsaka na ray misy aminareo dia mandeha toriteny tamin'ny anina zany tamin'ny batitsako zany tamin'izao na tsodrano dia tadidinareo tena hoe makasitraka tena tsy mahakivy ary tsy mandreraka ny mizara tenin'Andriamanitra sy manao san'Andriamanitra satria maninona tena tany lonaka be nareo mandray an'ilay izy ka misaotra anareo Jesosy amaly fity. Inona ary ny raha ataontsika andao masina voty indray androany izy ilay mahery sa tiako ianao any tiako tena anao Jesosy zay hoe le izy rika matetrika ny ao antratranao Jesosy io ve izy rika tiako ianao sa izy ilay mahery ny groupe A rehefa ary mivoty tiako ianao sa izy ilay mahery ny groupe A dia ao anatin'izay tsika lansena ny zoom fa hiditra ao anatin'ny vavatsika ordinarira to dia vavatsika manana ny fotoana alleloia ndao ary izy ary rehefa soary ny votintsika tiako ianao sa izy ilay mahery no ataontsika dia lansena ny zoom tompona raikitra teo dia mba milanse ny zoom amin'izao fotoana izao azafady indrindra alleloia za manokana efa tsy miasa fa tena makatoerina manokana mahay mitorite ny olona rehetra efa matory daholo izy ny mami tsara Jesosy alleluia rehefa ary mivoty izy ilay mahery sa tiako ianao alleloia rehefa ary mivoty ao hoe zokama sy zandro mami feon'ny fialofana le izy tiako ianao ny feon'ny fialofana eno izy izy erika tiako ianao ny feon'ny fialofana sa izy ilay mahery ny groupe A zay zany ny raha ataontsika ray amin'izay alleloia zay mahatonga enina voalohany zay safidy mahatonga enina voalohany no lanitsika lany izy ilay mahery misaotra ny ama da ataontsika zery zay da anatin'izay hery zay tsika tonga dia hiditra any amin'ny vavaka ao aorian'ny hiri mino finaritra daholo dia samita iny tompo isika rehetrarehetra
sosina manokatranana taminybony apinazanilana menendrefana apinazanilana metsinanana atokizay katsitsy amtaloranayakoly ze sosina manokatranana taminybony Napinasanilala venevaratra Napinasanilala venetsimo Nadi manasay wafanyasani Levuli Sesosina manukachalala tafinibuni Napinasanilala venejefana Napinasanilala metsinanana Atukizay katsitsy amtalorana yakoly ze sosina manokatranana taminybony Show me
Tsirenia, tukifahamu telefoni, lakini fahamu. Amen. Jesosy misaotra aminao zany amin'ny fotoan'androany rehetra. Misaotra tamin'ny fatotosan'ny fandaran'androany fa tena tsara ianao. Avy aminao ny zavatra rehetra, avy aminao ny fahatomombanana rehetra. Misaotra ny amin'ny tolotsaina izay nomenao teto androany. Misaotra ny amin'ny reto mpanomponao izay tonga teto. Misaotra ny amin'ny fitaovana rehetra izay tomombana. Voninahitra ho anao Jesosy. Atao io zany teny zany mba voarakitra ty anatinay indray. Atao fitsapan'ny olona androany Jesosy fa eo ianao, mbola miandry ianao, ao Kapernao tonga andamy manome korotana ianao ary tonga mila heloka sy anasitrana ianao. Aza velanao misy misalasala. Ireo reo lehilahy efatra ireo. Amangy nisy atokatra nisy ambatan'olona laza misy olona eto androany tonga eto. Te anatona anao izy nefa tsy afa-metsika. Dia tolory azy ireo lehilahy efatra ireo. Mba hibata azy eo anatrianao Jesosy. Mba azo famelan-keloka ary mba hibata fanasitranana ihany koa. Dia nitera laza sy nisaotra ho anao mandrakizay dia voasizana dia afatro amin'ny ranao tsy afakitsaino ka na dia litera ray aza tanatin'ny tolotsaina izay nitoriana teto. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho anao Jesosy ny fisandratana. Haleloia. Amen. Andao ampandrotsiana babitsika Rosemina hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Rosemina, anao ny fitenena. Tomposika rehetra. Avakarisika Jehovah Andriamanitra rainay masina ilay avinay indrindra. Jesosy tomponay io, raha nare izany teny izany indray izay dia tena misaotra ary mitondra sakafo mahavelona ho anay indray izany teny izany. Eny Jesosy malemy tokoa izay tahaka izany lehilahy malemy tratran'ny paralysisy izany. Tena tery ny lalana ahitananao Jesosy nefa tsy maintsy mangataka aminao izay mba tratran'izany hoe izany lehilahy efatra izany mba hitondra anay, hanome hery anay, apitraka anay, analanay ny tafinay Jesosy. Dia mba ho tanteraka aminay anie ny sitraponao tonga ao amin'ny Kapernaum ianao Jesosy. Dia mba hatratran'izany koa izay ka ionao anatin'izany izaso ianao Jesosy izay rehetra ireto Jesosy dia ahita fanasitranana izay ary hoy ianao hoe ndao atao ny fandrinao. Dia mba irinay izany Jesosy omeo anay ny herin'izany lehilahy efatra izany, ny finoana, ny fibebahana izay tolotra ianao, ny fitiavana ary ny batisa izay nomenao anay Jesosy mba hatanjaka izany Jesosy. Omeo anay izany fampaherezana be izany Jesosy dia ahita ny fiainana mahafinaritra ao aminao izay, ahita fiadananao aminao izay Jesosy. Dia io koa ny firenenay izay feno korotam-bato Jesosy ao amin'ny Kapernaum izany firenena malagasy izany indrindra Jesosy. Ao anao Jesosy, io ireo vahoaka malagasy madinika izay tena hoe mbola feno korotam-bato ny fiainany, tena mbola malemy, mbola voan'ny paralysisy Jesosy izy ireo dia omeo azy ireo herin'ny efadara eo Jesosy, izany finoana fibebahana sy ny herin'ny batisa sy fitiavana avy aminao izany Jesosy. Dia mba ahita afaka amin'izy ireo ny tafo izay mbola manefitra azy ireo aminao Jesosy. Dia anjakany ny fitiavanao, anjakany ny famindraponao amin'izy ireo dia hanana fiadanana tsirairay. Na dia tsy hanana arena hita amin'izao tontolo izao aza fa ny arena any am-po izay manana anao Jesosy amin'ny vahoaka tsirairay avy sy izay etoreto dia efa fiadanana lehibe ahitanay ianao any an-danitra izany. Ka dia misaotra Jesosy dia raha voninahitra ny anaranao masina. Aleloia. Misaotra ray malalanay io, misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka indrindranao ranambavy Rosemina tanatin'izay vavaka ho an'ny firenena mampirehetinao izay. Andriamanitra hamaly fity dia tombosy sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny Tompo.
misaotra mampiona koa tamin'ny toriteny many a jesosy amaly fity dia makasitraka ihany koa andranambavitsika izy moa tondrisika anaty vavaka fanomboana teo androany a ranambavitsika Sylvia dia jesosy amaly fity anareo tsirairay avy misaotra rehetra ny zara fahatsapana koa fa tena mahafinaritra ary dia misaotra anareo rehetra tonga niaraka taminay teto amilositsika eny amin'ny rahalanitra jesosy a ka teny tompo velena soamatsara tsika dia rapitso resika miheto amin'ny sivy maraina tsika dia fa miaraka eto miaraka amin'ny rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo amin'ny vavaka amin'ny fotoana amin'ny commencement akesy fampidinana ny toriteny dia mandrapatonga an'izay Aki Radio efa mandeha foana Aki Radio point radio 1 2 3 4 5.com fanomeno ny japeo Aki Radio misotry ny sakatiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina amin'ny sivytsika rahapizy dia fa miaraka eto dia amin'ny folo sasany lancena ny zoom anaty commencement dia amin'ny rola sasany lancena ny live fitaovavaka sy toriteny sabata sa hoe teny tompo daholo tapandriamandry amen